Tompolasy tompo vavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarabana antsika menakavy amin'ity andro vaovao ity indray talata roapolo desambra 2024 anterina izany arabo mba mipirarintso izany ho antsika menakavy na ianao eto antoerana na ny ampitan'ny ranomasina toantsika araba manjaka miadana samy mahazo ny lafalo hatrany andafin'ny rika tsy atonona ianareo arabaina manokana ny any amin'ny faritra rehetrarehetrany satria moa ankoatrany eto Antananarivo sy ny manodidina dia maro ihany koa ianareo any amin'ny faritra no manaraka ity fandarana ity miara-manonja MBS Radio Mada ary tsy hoe vitany hoe any amin'ny faritra fotsiny fa sady manaraka fandarana no manantanteraka ny asa mandraraha ao ny ao an-tokantrano fa ny valopolo isan-jato mahery ny malagasy dia tantsa dia eo ny manaraka ny fandarantsika any amin'ny tambary rehetrarehetrany amin'ny fomba moa izay ahafahana manaraka an'izany eo manaraka amin'ny alalan'ny telefona dia mba atao mafy le izy dia manaraka zany ny MBS Radio Mada ao anatin'izay miara-manonja izay ao ny any tambary ao ny any ampivarotana ao ny any amin'ny tontolon'ny fitaterana sy ny sisa amin'ny fandrarahana sy ny sisa ny any amin'ny usine iny angamba tsy dia afaka mianao ny hoe fandarana satria hoe sady manao asa ve any amin'ny orinasa fa nazana zany dia misy ny famerenana dia maharaka foana zany isika mianakafy ka ity fandaran'ity dia tsy hivina ihany fa raha anao amin'ny alalan'ny MBS radio amin'ny fahitalavitra MBS amin'ny Radio Mada mazava loatra eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook raha ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia toy ny mahazatra ihany misy ny fandalinana loha hevitra notsongaina tao anaty maro mety miainga ihany koa amin'ny zavatra izay nitranga tao anatin'ny 17 ora tao anatin'ny 420 ora na zany ny teto Antananarivo na ny tany amin'ny faritra tany ary raha misy koa ny raharaha iraisam-pirenena izay mampifamatotra any Madagasikara na amin'ny lafiny politika io amin'ny fifandraisana diplomatika na amin'ny resaka toe-karena io amin'ny fifanakalozana arabaritra sy ny sisa afaka resahana daholo zany rehetrarehetra izany fa tsy azo atonona ihany koa moa ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena dia ny hoe fandehan'ny fandarana dia eo ny famakafakana araka nambara teo eo ihany koa ny mpisehatra izay hiakatra eto amin'ny fandarantsika izany ny député voavita amin'ny alalany tiako Madagasikara atao amin'ny boriboritany faefatra ny député colonel Rambomo dia tsy afaka miaraka amintsika eto izy araka nefa nambara moa zany fa eo ihany koa ny asa manandraikitra marobe solombavambahoaka ny Madagasikara azy ka dia natseo aza ny député Rambo zany dia mandeha ihany ny fandarantsika ary dia mirarso ho an'izany solombavambahoaka mahafatrapo izany isika menakavy aleo alasa amin'ny didy manandraiky ny indrindrandrindra eo amin'ny firenena sy eo amin'ny boriboritany fa efatra ao zay no ela tompolasy tompovavy fa ny loha hevitra zany aloha resahana dia andelo ho sataritsika amin'ny ity tontolon'ny fitsarana ity matetika mantsy rehefa atao hoe mafapana ny raharaham-pirenena dia any amin'ny fahefana-panatanteraka any amin'ny fahefana mpanao lalàna ao amin'ny assemblée nationale ao amin'ny député ao foana no ifatohan'ny resaka dia raha vao misy mafapana ao dia mitatra lizy mitatra dia tonga hatrany amin'ny ACC dia tonga any amin'ny Sénat dia eo zany miodikodina eo le resaka dia any no ifatohan'ny sain'ny olona fa ny tontolo mpitsarana mihitsy amin'ny ankapobeny dia io ihany koa dia tena anisan'ny mahabe resaka zany eto amin'ny firenena ary tsy isika ihany no miresaka an'io raha vao hoe tontolo mpitsarana dia isika eto Madagasikara manakambara amin'io zany amin'ny hoe olom-pirenena amin'ny hoe olona ao anatin'ny fiarahamonina dia ny any ivelany ihany koa dia miresaka momba zany efa be dia be ny tarehimarika be dia be ny fanamariana isan-tsokajiny amin'izany momba n'izany atao hoe tontolo mpitsarana eto Madagasikara izany fa manahirana ao anatin'ilay izy dia izao lasa ohatrany hoe sibika ray lehibe dia ao daholy
ny rehetra raha vao miresaka hoe tontolo-pitsarana. Raha vao miresaka hoe tontolony asa fanaovan-gazety de lasa kofroko daholy ny mpanao gazety rehetrarehetra. Raha vao miresaka hoe tontolon'ny fitsaboana ny dokotera de lasa kofroko daholy ao anaty sibika reo daholo ny dokotera rehetra zany. Fa am'ireny atsotsika hoe koro isan-karazany reny, ny administrateur civil ihany koa, ohatra zay moa no tonga ato an-tsaina. Fa am'ireny koro isan-karazany reny zany dia io moa misy an'le teny malagasy hoe songeray loasan tsy ireo zan'izay mamarara, de lasa ohatra hoe misy vitsivitsy no manao zavatra hafahafa na zavatra tsy mety, dia lasa tonga de hoe nydretraretra zany no voafoaka ao anatin'le izy. Ray zay aloha. Fa ny anankiray ihany koa de ity, misy an'ilay fahefana efa mazava tsara hoe ohatra hoe ny tontolon'ny fitsarana. Io zany raisitsika ohatra, de raha vao misy mitsabatsabaka io tontolon'ny fitsarana io de lasa misavoritaka. Io aloha no raisitsika ohatra. Raha vao misy mitsabatsabaka. Nefa le antsoina hoe séparation de pouvoir tonenina foana io. Ary nefa sika am'teny hoe firenena demokratika, firenena manaja ny demokrasia, manaja tena hoe toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana, fitsarahana mazava tsara ny fahefana. Tsy tokony isy fampitsabatsabaka mihitsy, tsy tokony isy fampibaikobaiko mihitsy. Raha vao misy mibaikobaiko ny any amin'ny tontolo-pitsarana any, raha vao misy mibaikobaiko ny mpitsara amin'ny tontolon'ny asany, dia miteraka tsy filaminana sy fisavoritahana eo anivon'ny fiarahamonina. Zay ne no mahatonga ny iraisam-pirenena, mahatonga ny Nations Unies, mahatonga ny fikambanana be deaibe manerana an'izao tontolo zao, amerimberina foana hoe ny fisarahan'ny fahefana de antoka ray lehibe io mba hafahana makany amin'ny tena fampandrosoana sy afiahan'ilay sosiete, ilay fiarahamonina miaina tsara. Alao isaraka tsara mihitsy n'ilay fahefana, fa raha vao misy mifampitsabatsabaka de fa lasa firenena jadona no dikan'izay. Tsabahana lay andraikitr'olona ry, de tsy mety mihitsy io. De ohatr'izany koa aty amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety, asan'ny mpanao gazety mitrandraka vaovao izy any arehetrarehetra any. De raha vao misy mitsambaka le izy raha vao misy manao tsindry, zay mihitsy le izy, tsindry, de tsy ety mihitsy io, na ahoana na ahoana. Io moa le resaka hoe inona no mahatonga an'le tsindry, iza ny manao an'le tsindry, avaiza le tsindry, ny sasany tsy mahay mipetraka any amin'ny fahefana zay fa azy, fa arian'ny raikitra ny mpitsarany iny no tsabatsabahany, de fa tsy mety zay. Ny sasany tsy mahay mipetraka any amin'ny andraikitra zay misy azy any de any amin'ny andraikitra ny sy ny asa ataon'ny mpanao gazety no itsabatsabahany. Io zany tsy vao zao fa efa nandritra ny fotoana maromaro fandimy, fa ny am'izao fotoana zao aloha raha toa ka tenenina de misy an'le izy zany am'izao fotoana zao. Amin'izao régime izao, am'izao iainantsika zao zany misy zay kitsindritsindry, kobaikobaiko isan-karazany zay, zay tsindry alika isan-karazany zay, amin'ny endriny maro le izy. Ary le tsindry indraindray tsy miseho mivantana fa any takakonana any no mandeha ny baiko, mandeha ny kitsindritsindry isan-karazany, de ohatran'izay no fiseho an'le raharaha. Am'resaka tontolon'ny asa fanaovan-gazety zao tany aloha de tena moa zany efa tao anatin'ny birao ny ho lafitra ny mpanao gazety tamin'ny fotoan'androny. Tam'izany Rufin Rakotomaro no lehibe ny ho lafitry ny mpanao gazety teto Madagasikara. Tena nay tao anatin'le birao ny ho lafitra mihitsy. Manodidina ny arivo tany ny io moa zany manodididiny eo foana ny tao anatin'ny mpanao gazety eo anivony voasoratra zany ao anatin'ny ho lafitra. Fa inona ny zavatra mitranga ho ianao? Be deaibe ny fitarainan'ny mpanao gazety, indrindra ny any amin'ny faritra. Inona ny votoatin'le fitarainana? Le asan'le mpanao gazety zay mitrandraka vaovao hitsofohana olom-panjakana am'le izy. Ina moa ny endrik'le fitsofohan'le olom-panjakana? Baikony le olom-panjakana sy ny zay manana andraikitra any amin'ny faritra any le asan'ilay mpanao gazety.
de idiran'le izy tsy azo teneniny zao ity ohatra de aiza ve atramina sefoko tany no mibaiko mpanao gazety atao ty ny pape de manao correction an'le izy fa inona ary zany nefa le mpanao gazety manana ny fatany ny asany fatany ny etika sy ny déontologie manana ny station zay esana izy io tsy radio sy télé ihany fa hatrany amin'ny atsoratra any satria misy ko ren'le gazety any amin'ny faritra reny zany de ohatran'izany le izy de hitsofohan'ny tsy tokony hitsofohana ny mpanao gazety ny anatra an'io dia fatany ny tokony atao sy ny tsy tokony atao ny commentaire samy manany azy fa le hoe fait le zavatra nisy de iny tsy azonao vai iny fa ny fomba fahitany ny tsirairay azy indray no iny samy manany maso ijerena azy ka iny le vaovao iny samy manany fiatraikany any amin'ny tsirairay fa ny manahirana mantsy de zao vao misy vaovao mitranga de ny sasany mieritreritra hoe tena za mihitsy za mpahalandry zalahy zany tena aty amin'ny atokoko aty mihitsy zany kotrokotroandry zareo zany reo mpanao gazety reo sy ny sisa iny samy manany ny fandraisan'ny azy zany fa ny vaovao de vaovao de zay le izy zay ny aty amin'ny tontolon'ny fitsarana dia atsapana an'izany ka raha ohatra hoe mbola misy ny fitsapatsapahana de tsy ento mihitsy io fa lasa me tsara velatsia zany le firenena eo anatrehan'izao tontolo zao raha mbola miteny hoe repoblikan'ny Madagasikara de dikan'izay tsy hoe tenitenenina fotsiny fa misy zavatra tsy maintsy tanterahana ao fa matotra amin'iny fa raha ohatra hoe tsy atao repoblikan'ny Madagasikara tsao fa asa atao hoe émirat sa atao inona zany zavatra hafa mihitsy zany fa raha mbola manonona hoe repoblika ny Madagasikara dia manisa fepetra-goavana ao anatin'izay ny fisarahana mazava tsara ny fahefana ka mahatonga le fitsapatsapahana mantsy de izao rehefa misy zahatra mahamaimay any rehefa misy atota taratasy mahavaivay any ka atao hoe mahavoatonontonina olona ambonimbony am'izay sehatra misy azy zany eto amin'ny firenena dia mandeha am'izay ny kitsindritsindry amin'ny endriny maro ny fibaikobaikona amin'ny endriny maro ary matoa zany mivoaka matoa zany eno ny anivon'ny fiarahamonina ny fitenenana ohatran'izay de misy zany le izy any amin'ny tontolon'ny fitsarana any zay no fipetraky le raharaha ka eo koa ny hoe raha misy fotoana zay manokana lalovan'ny firenena ohatra hoe 324 zao dia fotoam-pifidianana ny eto Madagasikara ary io tsy hoe fifidianana mahazatra fa fifidianana président république zava-dehibe zany amina firenena anankiray fifidianana président ny république de rehefa hiatrika an'izay zany dia mila tena mazava tsara ny fanatanterahana ny fahefan'ny mpanatanteraka tokony any iny manao ny asany ny mpanatanteraka araky ny lalàna zay misy fahefana mpanao lalàna any amin'ny député sy any amin'ny Sénat any de mazava zay fahefana tsara raha miresaka lalam-panorenana sy fanarahana tsakany sy andavany ny lalam-panorenana anjaran'ny CC zay ahoana zao reny resaka hoe motion de censure reny lasa misy resaka hoe mitsefitra tsy mitsefitra io fa mbola mitohy de fanontaniana mipetraka fotsiny hoe tany-tandalàna ve Madagasikara manaraka ny lalàna ve sa ahoana sa misy endrika fialana an'le lalàna de foroporonina daholo zao zavatra rehetrarehetra zao fa ny fantatry ny olona aloha de hoe 10 no ny député nanao soni tao ny sasany ara taraiky tany amin'nisy azy tany fa raha mbola nytotoy izy misy miteny ny sasany lasa 30 aniny fa 10 aloha de aveo tonga de hoe ajanona tapika hoe fa ahoana de jerena daholo ty pitsopitsony rehetrarehetra hoe tsy azo raisiny sy miteraka zavatra manahira zany any amin'ny de zao mantsy tamin'iny le hoe any amin'ny fahefana mpanao lalàna ve ny atemera-pirenena io ny député io fahefana mpanao lalàna ve de tsy ahafantatra ny tokony ataony fahefana mpanao lalàna ve dia nefa ao miainga ny lalàna na fandaniana lalàna na
loi de finance io na tolo-dalàna io, tolo-dalàna moa fa any amin'ny député any, na volavolan-dalàna io afa any amin'ny gouvernement, misy samy hafa akjejo hoe volavolan-dalàna sy tolo-dalàna zay, fa ao amin'ny député any no mandinika an'izany. Reny hoe lalàna ny teti-boly reny ao amin'ny député zany, reny asandry zareo zany, dia manaraka ny lalàna velona izy manatanteraka ny fandaninany reny na ny fantsena na zay ataony eo fa manaraka ny lalàna. Zay le fipetrany. De raha atao hoe androm-panjakana goavana be ohatran'izany ve, de tsy ahafantatra ny zavatra zay ataony raha nyresaka n'iny motion de censure iny. Olon'ny lalàna zany ny député. De raha olon'ny lalàna ve, de tsy ahafantatra hoe mety ty atao ty na tsy mety ty atao ty. Le resaka motion de censure io zany tsika zany aty ivelany aty, ny olom-pirenena, ny vahoaka aty ivelany. Fa ry zareo tao no miketriketrika an'io. Zay olona heverina fa mahafantatra ny tokony ataony sy ny tsy tokony ataony satria zareo koa misy règlement intérieur fampifezana anatiny, de eo ihany koa ny lalam-panorenana. Ny fitsipika anatiny zany eo, raha miresaka temeram-pirenena sika, ny lalam-panorenana no loloavina ry atapony lohary. Iny moa voakasika iny daholo ny androm-panjakana rehetrarehetra, ny lalam-panorenana. De manaraka tsara ny lalam-panorenana vele izy manaraka tsara n'izay fitsipika anatiny ao anivon'ny solombavam-bahoaka ny atemerao. Zay le fanontaniana apetraka ny rehetrarehetra. Matoa zany le 5% nanao soni tao, dia fatany tsara ny ataony, fatany tsara ny antom-pisiny hoe manaraka tsara ny lalàna. Tsy iny hoe ny mpanao gazety aty hinanana aty, tsy hoe ny vahoaka aty ivelany an'le androm-panjakana aty no hiteny hoe tena mety io na tsy mety io. Tsy anjarany aty ivelany zany fa anjarany zareo député zany. Fa tapitapika eo anefa de tonga de hoe tsy mijanona io. Aleo tonga de hitsina ohatr'izay mihitsy mijanona io. Fahefana vaiza zany no miditra amin'izay raharahan'ny député izay. Fahefana vaiza. Satria izy raha tokantrano zareo na misy totondry ao na misy iny rehefa nisy zany, raha misy mifanenjana ao na misy inona na anao motion de censure anao na anao inona, inona koa ny afaka ataony, motion d'apaissement kosa inona, zay ataony ao fa araka ny lalàna, ary zareo no manao an'izay. Fa ny mahagaga eto Madagasikara de hoe misy ery avy aty ivelany aty, sehatra hafa avy aty ivelany aty, mba tsy hanonana hoe iza, misy sehatra hafa ny ivelany ny atemeram-pirenena mitsofoka ao anatin'le izy. Tsisy afaka ny andainga ary tsisy afaka ny hoe tsy anaiky an'izay hoe matoa nisy reny savorivory reny de nisy zavatra avy aty ivelany aty niditra tao. Zay izy hoe tena rarahany député ao le izy. Fa nisy ivelany ilay androm-panjakana niditra tamin'le raharaha, de nisy hoe natsona nakary natsona fa maninona natsona makarisy makatsy. Rarahany zareo io de anazy eo. Raha tsy mitovy hevitra izy de alao satria ny atemeram-pirenenany ao ny sehatry ny demokrasia fa ngaito Madagasikara ihany. Any Frantsa, any États-Unis, any Britanika any Japon any, ao amin'ny atemeram-pirenena, ao amin'ny atemera no lapan'ny demokrasia, ao no mifanenjanao. De raha misy zahatra ataony zareo dia ataon'le izy. Fa raha ohatra hoe misy hoe zavatra manahirana sy ny namany resaka lalam-panorenana ohatra, zay ny antom-pisin'ny ACC. Ary mila mahay an'izany sy mila mahafehy an'izany daholo, indrindrandrindra ny mpikambana amina androm-panjakana. Fa tsy mahay maika fotsiny hoe rehefa tonga ny fifidianana de anao kandida zao hoe, de hoe rehefa eo mahita azy, rehefa mpandidiana mahita ny atany, fa atao fotsiny aloha zay azahoana an'le seza, atao fotsiny aloha zay andresen-dahatra n'le vahoaka amin'ny fomba isan-karazany, de mijanona eo le izy. Kanefa tsy zay mihitsy. Fa raha ohatra ianao zany eritreritra hoe mba andray andraikitra amin'ny raharaham-pirenena, ilatsaka ho fidiana amin'izay fifidianana irotsahanao any na ben'ny tanàna io na député io na inona président de république io,
raha ny tena izy ane zany ianao rehefa tena vonona am'izay a efa miomana 5 taona meloha 10 taona meloha de efa misy préparation fa ny manana ra-tsaina fa ny manana ra-pahaizana fa tsy kitapitapika eo de hoe ohatra ny taitaitra de ohatra mba metimety azany misy miteny atsy misy mikopakafo atsy hoe ianao kosa ohatra metimety raha ohatra atao filoha sisa atosika ianao de zay avato ambadika ato ihany ka raha voatra an'izay no hitondrana an'le raharaha de tsy mety mihitsy n'le izy tsy mety mihitsy ka ty zany ty resaka mifampitsabatsabaka ty de miteraka tsy fandrosoana sy korotana ao anatina firenena anankiray na ao anatina fiarahamonina anankiray na amin'ny fiainana andavanandro de tsy mety ny mifampitsabatsabaka tsy mety mifampitsabatsabaka eny fa na hatrany amin'ny hoe raha-piangonana sy ny anana azy raha-piarahamonina da raha-piangonana raha-pianakaviana rehefa hoe raha fiainatsika menakavy eto amin'ity Madagasikara ty samy manana ny sehatra moa io raha vao misy mifampitsabatsabaka de tsy mety aiza koa nisy an'izany ohatra hoe raha hoe any am-piangonana zao ohatra zany hoe tsy asany ary amin'ny asa mitaty ry de iny fa idirany tsy asany ary amin'ny famoana varavarana ry de iny fa idirany tsy asany ary amin'ny inona ary amin'ny zava-maneno ry de iny fa idirany inona ny rarahavanina am'izany tsy andraiky ny any amin'ny fanapaha-kevitra any amin'ny mpandray fanasan'ny tompo any izy tsy mpandray akory nefa mi-influencer olona any de inona moa ny rarahavanina am'izany itsy foany daholo ty rehetrarehetra ty de hoe izy zany ny rôle izy zany ny tena enjana izy zany ny tena zao ka tsy mety zany satria raha vao misy zay fampitsabahana zay dia misy zavatra zany ao izay manahirana an'le sehatra na le olona zay mitsabaka any amin'ny tsy tokony hitsabahany misy mampitahotra azy ao enjehan'ny eritreriny izy misy zavatra tsy mazava ao matoa izy mitsabatsabaka ary na misy tanjona manokana ao io ne tsy mandendeha ho azy fa raha vao misy ny fitsabahana dia misy zavatra hoe antony manokana ao misy tombontsoa manokana izay arovanao na kendrena ao de zay mahatonga izay hoe fitsabahana zay ka raha ohatra hoe manana fahefana ianao zany iny fahefanao iny de amin'ny sehatra zay nametrahana anao ihany ny tokony ampiasanao azy fa aza milingilingy miditra ary amin'ny sehatry ny hafa ary zay no tena tokony fipetrany ary zay no mampandrosa ny firenena maro manerana n'izao tontolo zao raha hoe firenena malaza ny demokrasia anisan'izany ny firenena skandinavy izay any amin'ny lohany foany reo amin'ny resaka zon'olombelona amin'ny resaka tontolon'ny kolikoly resaka kolikoly zany tena ambany de ambany zany any amin'ireo pays skandinavy reo ambany de ambany jereo foana ny tatitra jereo foana fa tena hoe tsara ny notiny amin'ny resaka hoe zon'olombelona tsara ny notiny amin'ny resaka hoe zon'ny vehivavy zon'ny ankizy tsara ny notiny ary vokatr'izay de ambony ny fari-piainan'ny firenena skandinavy iza moa zany ry Danemark ry Norvezy ry Suède ry Finlandy moa ara-tantara mbola namofopofona resaka rosianina tamin'ny andron'ny Hitler sy ny namany reny iny mana zavatra hafa somary mitokana ny azy fa na zany ara tafiditra ao anatin'le hoe firenena fitaratra manerana zao tontolo zao ny skandinavy de Suisse koa anankiray aty ananonanina aty zany no zava-misy zany hoe le fahombiazana zany ao anivon'ny firenena anankiray na amin'ny fitantanana ankapobeny io na amin'ny toe-kareny io na amin'ny fiainam-poniny io na ny sosialin'ny olona io dia misy antony mahatonga ny olona mahazo an'izay fahombiazan'izay anisan'ny tena antony mahatonga an'izay ny tsy fifangaron'ny fahefana ny fitsabahany hafa amin'izay le hoe fahefan'izay fa raha vao mitsabatsabaka amin'izany de tsy mety le izy fa mivadika
akorotana sy miteraka tsy fifampitokisana ihany koa satria ny sasa mieritrehitra hoe zamy manam-pahefana eo amin'ny resaka fahefana mpanatanteraka ohatra satria ohatra any foana mantsy ny verimberena nyty raharaha ty hoe fahefana mpanatanteraka mitsofoka any amin'ny tontolon'ny fitsarana mamme baiko sinsiasinsisa mandeha ny ko de telefona isan-karazany efa nyteny koa ny lehibe amin'ny bianko ao tadiditsika tsara hoe raha vao misy dosie mafampana mahavoatononton'olona matretre ambonimbony any ananina any de tonga daoly ty telefona ity zany manindrinindriny sy mibaikobaiko ny eo anivon'ny bianko ka tsy mety zany ny bianko aza baikobaikona valao izy anao ny asany ary zay no hoe brao mahaleo tena an'zany bianko zany raha miresaka de mikolokolo indray no resantsika maninona moa no misy mibaikobaiko any ambonimbony any ivelany any sy hoe manao atsindritsindry isan-karazany misy zavatra tsy tiany ivoaka zany ao misy zavatra konokononina zay hoe manahiranao zavatra tsy mety ao dia zay ne mahatonga an'le kibaikobaiko hoe tsindrina pression zay ihany no mahatonga an'io fa tsisy zavatra hafa akoatra an'izay fa aloha le sehatra anao ny asany malalaka tsara aloha mibianko anao ny asany malalaka tsara am'izay asa izay ataony aloha mipitsara anao ny asa am'mampitsara azy am'izay sehatra misy azy ary mitsara ne manao fianianana manao fianianana ohatran'ny filoham-pirenena manao fianianana fa nga zany mandehandeha tany zany satria tena ndraikitra goavana be izany hoe tontolon'ny fitsarana izany marina aloha hoe fitsaran'ny tany fitsaran'olombelona mbola hafa ny any amin'ny fitsaran'ny lanitra zavatra hafa zany fa ty hoe fitsaran'ny tany fitsaran'olombelona de inona ny mahafoaka azy teny hoe fampiarana ny lalàna tany tandalàna ho an'ny rehetrarehetra zany zay ho an'ny citoyen ho an'ny olo-pirenena tsirairay dia am'izay le hoe mampiatra ny lalàna izay ka raha tsisy lalàna koa zany de inona moa ny ainany eto fa samy mandeha ho azy fotsiny am'izao hoe fa matoa zany nasiny io lalàna io de ho an'ny rehetrarehetra io rehefa fitaovam-panjakana de ataovy amin'ny asa-panjakana averin'indrepany rehefa fitaovam-panjakana de ataovy amin'ny asa-panjakana asa-panjakana egalina asam-bahoaka vahoaka ny mandovola fa rehefa fitaovam-panjakana aza ampiasaina amin'ny zavatra manokana na raha manokana resaka personnel fa rehefa hoe fitaovam-panjakana dia ampiasao amin'ny asa-panjakana aiza ny fanaraha-maso eto Madagasikara am'izao fotoana zany anie jeren'ny olona daholo misy resaka fitsabahana ihany koa zany am'izay fotoana zay satria maninona misy fitsabahana ao satria asa-panjakana no ampiasana n'le fitaovana fa tsabahan'lay raha manokana aty tobily-panjakana zany tsy tokony entina mandeha mariazy zany ohatra ny floty na ny telefona rehefa hoe ao amin'ilay toeram-piasana amin'ny asa-panjakana de raha-panjakana ny tokony ampiasana n'le telefona le floty zay raha-mbahoaka satria volam-bahoaka no miala amin'iny fa raha ohatra hoe telefona anao manokana any de zay ampiasanao azy any fa maninona ny telefony-panjakana na floty reny zany any amin'ny asa-panjakana no antaninao ny lokanao any antranonao any inona ny idiran'ny voaka malagasy am'izay siran-dokanao any aloha ahoana janona ny loko nefa telefony-panjakana iny volam-bahoaka ny miala amin'iny de io zao ny sasany any hoe tsy zany ko ve de teneninao zany ko ve de inona koa ny resahana an'izany zany zavatra heverina fa hoe madinika izany indrindra no mitambatambatra de mahatonga ny malagasy antra velona tahaka an'izao atonga ny firenena malagasy tena mikrosifahana tahaka an'izao noho ny tsy fanarahana ny lalàna fa miala foana ohatrany io moa fa nitenenina teto le hoe ny polisy tsy mandamina tsara n'le fifamoivoizana mijanona aloha ny avary de mandeha ny avato de mandeha indray ny avato de mijanona indray ny avato
fa eo am'le mijanona misy fiara tsara tare milay be manam-pahefana sa inona tsy tamofa vitre fumé maintimainty be klaksoneny le i zany atao am'le mijanona klaksoneny le polisy te hiteny am'le polisy izy zany alefaso zay fa ela be tesitra le polisy amin'ny farany de ito ty zany le manao klakson ty zany mieritreritra ny tenany hoe zam tena manana maizy eo nivon'ny fiarahamonina de zay fa le lalàna ny fifamoivozana ane raha tsy hoe manana xylofara hoe manana hoe zavatra manokana ianao zany hoe manana mpisavalalana sy ny sisa reny zavatra hafa reny fa raha mbola hoe miaraka amin'ny rehetrarehetra de mila manaja an'izay lalàna izay ary amin'ny lalàna ny fifamoivozana raha vao misy olombelona tsona hoe polisy de iny no tsy maintsy arahana na eo aza ny hoe marika isan-karazany misy markazo sol misy panneau sy ny sisa manana ny ambarany reny fa raha vao misy polisy eo de tsy maintsy zay tenenin'ny polisy le tenenin'le polisy olombelona no arahana de ato misy pipipipip alao ante zay te hiteny am'le polisy izy hoe alefaso zay fa iny ianao ny baikon'ny polisy rehefa tsy teo hoe voasakatsakany ianao amin'ny lalàna ny fifamoivozana de mifoaza amin'ny telo maraina de mandana fa tsisy embouteillage zany tsy misy hoe mandeha ny ato de mijanona ny ato zany fa eo le toe-tsaina hoe te anindry eo le toe-tsaina hoe zany tena enjana zany zao de mitatra io toe-tsaina io de lasa any amin'ny ankizy lasa any amin'ny tanora de tsisy zavatra iainga mihitsy eto de io zany de fitiavana an'le manindrinindry io foana no ataon'ny sasany tsy maintsy resahany zany satria tsika matsy mieritreritra hoe ny mampahantra nyty Madagasikara ty de ny tsy fisian'ny devise tsy fienan'ny vola vahiny miditra eto fienan'ny fanoranan'entana makany ivelany de zay no mampahantra antsika masahirana antsika soatran'izany marina zay fa ny mampahantra antsika ihany koa de ny fitsapatsapahana amin'ny andraikitry ny hafa indrindrandrindra eo amin'ny sehatra ny androm-panjakana sy ny sehatra manokana mampahantra io ninninona tenentsika mampahantra io mitsapatsapaka amin'ny andraikitry ny hafa io de nazava tsara mihitsy ny tenin'ny tony pampanoa ambony eo amin'ny fitsarana tampony procureur général de la cour suprême mazava tsara mihitsy ny teniny Andriamatoa Rakotomandimby Benjamin satria mantsy izy zany dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy ama hoe tony pampanoa ambony eo amin'ny fitsarana tampony procureur général de la cour suprême napetraka amin'izany toeran'izany izy sady noraisina ihany koa izy zany ho mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice mazava tsara mihitsy ny teniny ary tena hoe tenina ray aman-dreny tenina tompon'andraikitra manana ny maizy azy satria izany teniny zany dia anisan'izao ny hoe ny mpitsara no mitsara teneniny zany tsy tokony hialokalofana ny hoe baikony lehibe ka tsy maintsy tanterahana anisany no teneniny ihany koa ny amin'ny hoe tsy miady amin'olona ny filankevi-panjakana manoloana ny didy izay avoaka izany de rehefa mivoaka ny dindy araky ny nambarana zany de hoe oka tsy hisy vindavinda ary oka tsy hisy hotesitra fa mbola betsaka ny zavatra afaka atao zany raha ohatra ianao misy tsy mahafapo anao ny didy de mbola misy zavatra afaka azo atao tandalana i Madagasikara de akoatran'izay ihany koa de ty resaka hoe mibaikobaiko ty tsy tokony isen'izany hoe mpitsara mibaikobaikony zany avaiza moa zany amin'ny akapobeny ty le hoe baiko ty ny baiko de avany amin'ny fahefana ivelan'ny fitsarana mitsabaka am'le andraikitry ny mpitsara
any amin'ny mpanatanteraka ohatrohatr'izany foana matsy le zavatra amin'seho ary tonga de nitsiny ny procureur général de la cour suprême mihitsy zay napetraka tamin'ny toerana tamin'ny fomba ofisialy maly Andriamatoa Rakotomandimby Benjamin tonga de nazava ny teniny ary marina daholy ny zavatra nyteneniny tao anosy tao aleo mpitsara anao ny asany fa tsy tokony tsapatsapahany hafa ok'izay ty resaka mibaikobaiko ty fa miasa araky ny lalàna manaja ny lalàna satria Madagasikara de tany tandalàna zay no napetran'ny mazava tsara mihitsy zay Madagasikara de tany tandalàna zay le izy tokony anaraka an'izay daholo ny rehetrarehetra mazava tsara mihitsy tokony anaraka an'izay ary zany de metefa any amin'ny rehetrarehetra any zay manana andraikitra eto amin'ny firenena mazava tsara zay fa tsy le hoe baiko de hoe nde misy hoe ialokaloka ao anatin'izany ialokaloka ary ahoana tsy tokony isy hoe fialokalovana sy hoe zavatra miodikodina na ohatran'izany fa mazava tsara mihitsiny ny fipetraky ny raharaha zany karaha zay zany no jerena de tsotra ny azo ilazana azy raha eo amin'ny tontolon'ity resaka hoe fitsaranyity zany amin'ny akapobeny no tenentsika ny mpitsara malagasy tompoko de manana amin'ny maizy azy ary mahay zay ohatran'ny any amin'ny tontolon'ny fitsaboana ihany io ny dokotera malagasy de mahay fa noho ny antony maro samihafa de tsy afaka tena mampiseho amin'ny fahaizana izy satria mahantra le malagasy zao ny fanafody tokony vidiana lafilafo le izy tsy maintsy zaiko de tsy afaka mividy an'iny le malagasy de maty ny mpitsara ihany ko ny mpitsara malagasy de mahay ary manana ny maizy azy fa noho ny antony maro samihafa ary tsy zay ihany ny tenen'izany fa ny hatrany ivelany ihany tenen'izany mahay ny mpitsara malagasy fa noho ny antony maro samihafa de lasa ohatrany hoe mikombona tsy afaka tena mampiseho zany ny fahaizany ao anatin'ny ilay izy fa misy ny tsindritsindry de andrindry ty resaka hoe tsindritsindry politika sy ny namanity de iny zany lasa masehatra any amin'le tontolo-pitsarana any de tsy mety mihitsy n'izay zavatra zay na inona hoe fanadiova-tena sy ataon'ny sasany zay zatra an'le mibaikobaiko zatra an'le manindry de tsy ety mihitsy n'izay fa io zany na tsindry na avaiza io na avaiza dia tsy tokony atao mihitsy n'izany tsindry zany malagasy mahay misy ane mpitsara teratany malagasy efa tany amin'ny fitsarana iraisam-pirenena tany so de tsy fantatsika manana amin'ny maizy azy ny malagasy fa nga hoe ty mpitsara rehetrarehetra de ho azo an'izany toerana zany professeur Raymond Ranjeva nandritra ny 4 taona zany no nandray andraikitra tamin'ny fampianarana teny anivon'ny université efa rektoran'ny université koa zany professeur Raymond Ranjeva zany tamin'ny fotoan'androny fa ireny ray aman-dreny reny de lasa mametra-panontaniana mihitsy koa amin'izao fotoana zao hoe tsy tafita ve ny zavatra zay nampitaina tamin'ny mpianatra sa lasa manontany tena ny mpampianatra sy reny ray aman-dreny hoe sao de hoe izahay mpampianatra sao de ry zareo tsy nay napita sa ahoana fa ohatrany manahirana ny zava-misy amin'izao fotoana zao fa raha ny hoe itsina aloha ny resaka nanao zay azony atao mihitsy ny mpampianatra nanao zay azony atao mihitsy matoa zany misy ny malagasy sangany elita tsy ritany zao tontolo zao amin'ny sehatra zay misy azy matoa malagasy tsy ritany zao tontolo zao amin'ny sehatra misy azy mahavita zavatra de manana amin'ny maizy azy zany ny eto Madagasikara fa ny tsy hahafahana
tena hoe mahazo an'izay fahaizan'izay sy ny hoe mahamendrika eo nivon'ny fiarahamonina de misy sakana ao, sakana tsy avy amin'le olona fa sakana avy amin'ny rivotra politika sy ny fomba fitantanana sy ny politika mpanjakana hafahafa eto amin'ny firenena de misy fiatraikany any amin'ny rehetrarehetra any. Ato zany misy olona tokony tena hoe hisongadina de tsy afaka misongadina izy satria tsy manam-bola, satria tsy mahalala olona de tsy afa-metsika raha hoe misy dossier atao tokony hoe mandeha amin'ny lala mahitsy zany de tsy manana nenti-manana voatsindritsindry atsy voatsindritsindry ery ka ianao raha vao tsy mahalala olona ne tsy tafavoaka mihitsy io ianao ane raha vao tsy manipy kely ianao de tsy ho tafavoaka io mihitsy eo ianao taraika eo ianao ane raha vao tsy ina moa le fomba lasa ohatran'ny fomba fiteny le izy le hoe mameza kely anarenana ny rova moa lasa fomba fiteny ianao ane raha vao tsy mamme kely de eo anao ny raisiny zany ny mahazo vahana ny anatin'ny fiarahamonina de rehefa tsy manana ianao zany sy tsy manana toratoraka de eo aloha ny sasandray mifanohatra am'izay tena manana izy am'le fahefany eo ampelantanany ray de indray no entiny ampiasainy anindry ny atsy de ohatrany hoe sanatria ohatrany hoe mpiasany lay olona any am'le sehatra de lasa baikobaikiona de inona ny vokatr'izay rehetrarehetra be debe iteny mantsitsika hoe mahatonga fahantrano ny firenena io fanindritsindrina io ny vokany direkta aloha zany ny vokany mivantana de zao tsy hipotra ny marina, tsy hipotra ny marina fa voasarotsarona any rehefa misy ny baiko avary sy avary lasa tsy afaka mampiatra an'lay lalàna araka ny tokony izy ilay ampitsara zay nianatra aniny zay ne nianatra ary rehefa ndray niandraikiny izy de manao fianianana so de averiny sasa fa maivana ary zany ny fianianana ataon'ny mpitsara tompoko tena avo de avo leta zany ary manana ny asiny fa tsy ianao zay manana ny fahefanao any ivelany ny tontolo mpitsarana ny de hibaikobaiko ao ianao ane olom-boatendry fa ny mpitsara dia nanao fianianana zany ve de mitovy tsy mitovy zany tsy mitovy izany ny olom-boatendry tsy hitovy mihitsy amin'ny manao olona manao fianianana marina fa hoe raha ohatra zao hoe manana ny olona anankiray hoe mpitsara izy manana ndraikitra izy zany amina sehatra manokana de marina hoe misy fanendrena tao marina hoe misy fanendrena tao fa raha hoe misy fanendrena dia misy ny manao fianianana fa nga minisitra manao fianianana manatanteraka izy zay ny asany hoe mivoaka tamin'ny conseil de ministre voaka raha hoe mpiasa-mpanjakana ambony zany de hoe mpikambana ao anaty gouvernement niala ny ministra zao de nitendreny raha aniny solony de zay fa ny aty amin'ny fitsarana ohatra zao tony hoe tonimpampanolalalana ambony eo amin'ny fitsarana tampony procureur général de la cour suprême Andriamatoa Rakotomandimy Benjamin nanao fianianana izy ary napetraka tamin'ny fomba ofisialy de io ihany koa moa hoe nandraisana azy nivon'ny fitsarana avo haute cour de justice de manao fianianana tena hoe lanonam-panjakana manokana mihitsiny zany ka zava-dehibe zany ary ny tena pahilalana sy ray aman-dren'ny firenena zany de tena hoe mila rahana atsakany sy andavana sy ajaina eto Madagasikara eto koa mantsy ny tena mahavoatsika de zao tsy mifanaja sasany tezitezitra eny amin'ny arabe ny tonga de mamely totondry ny sasany tonga de tezitezitra de oba vary raraka eny anivon'ny fiarahamonina eny ahitana an'izany ny sasany tena hoe toerana tsy tokony anaovana ny hoe mahenao anao sy mampiavaka anao de terenao fotsiny atao any amin'ny sehatra tsy anao akory de inona moa no zavatra andeha am'zany tsy zavatra andeha am'zany mihitsy ny mpanjaka raha efa nytenenina teto ny mpanjaka any Angletera averiny indrepande ny mpanjaka any Angletera
Elisabeth II rehefa notomandry firy taona ny nampanjaka nyiny Ramatoa iny tsy mibaiko verina fanontelo tsy mibaiko ny fahefan'ny prime ministre britanika. Isaky ny zoma zay prime ministre eo tatoato moa ny prime ministre anglisy eo miovaova foana koa zao ohatran'ny teratany-karana zay indray ny prime ministre eo fa isaky ny zoma dia miona amin'ny mpanjaka Elisabeta faharoa ny prime ministre de manao tatitra de miresaka de miaino ny mpanjaka de raha misy mba etaetany ny mpanjaka zany am'le raharaha ohatra zao ren'le hoe adiny Argentine sy Grande Bretagne reny tam'zany Margaret Thatcher ny prime ministre anglisy de mpanjaka Elisabeth hoe mpanjaka tam'zany ohatra hoe tam'ireny resaka Brexit reny hoe fialan'ny Grande Bretagne tsy ao anatin'ny vondrona Européenne de mety mba nanana ny eritreriny sy ny fomba fieverany ny mpanjaka de mananana izy fa ato indray nefa atao amin'ny fahefan'ny prime ministre dia efa zavatra hafa ihany koa ny ao indraindray mety mitovy ny hevitra indraindray mety misy hevitra tsy itovizana fa le hoe baiko ny mpanjaka Elisabeta faharoa tsy manome baiko mihitsy an'le ato amin'ny prime ministre ato fa maneho hevitra fotsiny izy fa hoe ny fomba moa zany sady hoe fanajana dia rehefa zoma de miona amin'ny mpanjaka de miresaka eo de hoe ray aman-dreny zany ny mpanjaka de miresaka eo de ahoana ny fandehan'izao de manazava eo ny prime ministre ohatr'zao sy ohatr'zao de miteny ny mpanjaka raha ny hevitro aloha de momba an'io de mba ohatr'zao sy ohatr'zao heviny zay fa tsy midika zany hoe tsy maintsy tanterao fa ny okevitra tompoko tsy midika mihitsy hoe baiko tsy mitovy zany fa ny okevitra milaza ny hevitra ao anao fa tsy mibaiko ianao satria raha vao mibaiko ianao de ohatrany hoe piasanao zany le baikoinao ato fa amin'ny mpitsara eto Madagasikara piasanao na mety amin'ny raisina amin'ny anankiray izy hoe piasam-bahoaka fa tsy raisina amin'ny anankiray hoe piasanao am'le dikany mahazatra fa ianao manana ny andraikitra ho any tsy manana fahefana mihitsy anao hibaikobaiko ny mpitsara zay matsy le sujet eto tsy manana an'za mihitsy anao hibaikobaiko azy alao izy anao ny fitsarany araka ny fampiarana ny lalàna sy ny feony fieritreretany olona misaina daholo ary olona nianatra ireo tompoko ka tsy hoe baikobaikoinao avatsy zany matoa mantsy mivoaka reny feo isan-karazany reny anivon'ny fiarahamonina de indrindra ny any ambanivohitra zany hoe anao raharaha indrindra hoe raharaha-pitsarana sy ny sisa de tonga de hitanao mihitsy hoe tia mihitsy le teny malagasy malaza azy mifararemotra tonga de mifararemotra mangofotra mihitsy ny sasany raha vao resaka hoe tontolo-pitsarana zany satria maninona efa mibahana ao an-tsaina eo zany ila hoe raha vao ohatrao zany sao de manahira an'zany sao de sy ny sisa eo ihany koa moa le tsy de fahampeniny hoe fahaizana loatra de misy ihany koa mampitahotra misy ny mandrabiraby misy ny mamendrifendro de ohatran'izay de lasa misy manararoatra ilay izy nefa tsy tokony izany raha olo-pirenena ianao zany na iza tsisy anavahana na ianao mipetraka any ambanivohitra tatsaha na ianao mpiasa amina orinasa na ianao mpiasa amin'ny servisy mpiasa birao sy ny ohatran'izany na ianao miasa amin'ny resaka intellectuel hoe fampiasana ny saina dia mila mahafantatra ny zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina na inona io rehefa mahafantatra ianao de miena ho azy ny fanararaotana ataony any ambadimbadika any zay rehefa mahafantatra ianao fa ny eto Madagasikara ny betsaka ny zavatra tsy ampahafantarina ny vahoaka betsaka ny zavatra tsy ampahafantarina ny vahoaka raha misy zavatra mitranga de hoe tisy ty ihany
no alefaso ho fantatra ilay voaka malagasy fa retroretroreto oka aloha eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety tompoko rehefa amin'ny akapobeny rehefa tsy avoaka anao amin'iny fotoana iny mbola misy an'izany scoop zany anie rehefa tsy avoaka anao amin'iny fotoana iny de efa mantamoaka izy zay fa misy kosa aloha zavatra sasany hoe mbola ilana fanadiadiana mandritra ny fotoana lava iny zavatra hafa iny fa raha le hoe le tena hoe fe tranga eo hoe nisy accident tatsy nisy fiara nitsoraka tany anaty rano tatsy ambaninay tato zao nisy fiara nitsoraka fa tsy naninona afa-ty amin'ny arabe tonga de nitsoraka fa tsy mivadika tsy naninona fa tonga de mipetraka ohatrany tsy naninona tery ambany tery efa loha izy nakarina ihany de lamina ihany le izy ka zany ny antsoina hoe fe le zavatra miseho tonga de eo fa rehefa tsy avoaka iny zany de efa mantamoaka na efa zavatra hafa indray ny terany eo zany fa efa tara ianao anatin'ilay izy de eo no tsy maintsy mila apetraka tsara zay toe-javatra zay hoe oka tsy fampibaikobaiko resaka raharaham-pifidianana de efa hita taratra sady le tsy mahay mipetraka ety tsy hanonona hoe iza fa samy mahatsapa-tena any fa misy tsy mahay mipetraka ao satria goavana be mantsy ty raharaha ty de eo de mieritreritra hoe zao mifahefako de ndeha baikoky rahanina de raha vao miditra am'izay de aza mieritreritra tsony hoe repoblika amin'ny Madagasikara ny eto nefa raha ho any amin'ny tsy firenena moa zany fa any amina fanjakana satria raha vao hoe misy mpanjaka izy de tononona hoe fanjakana any amin'ny firenena misy mpanjaka tsy mibaiko ny mpanjaka fa manavaka tsara ny rafitra ao amin'le toerana ohatry ny any Angletera tenenina foana misy fetra tsy azo amin'ny mpanjaka ioarana fa resaka hoe voninahitra resaka seremonia resaka fanomezam-boninahitra an'izao sy ny sisa hafa zay fa raha hoe raharaham-pirenena tsy mitsabatsabaka ny mpanjaka ohatrany teto amintsika ihany taloha ohatrohatr'ireny ihany prime ministre ny tena atidohan'ny fitantanana ny raharaha amin'ny mpanjaka ary ananina ary de misy mitsabaka ihany ary mpanjaka indraindray no tam'izany fa raha ny tena izy de zay tsy tokony isy fampitsabatsabaka zay zany ny tiatsika tenenina amin'ity raharaha ty raharaham-pifidianana io anie raha ohatra ka tsy misy ny fitsabatsabahana fa samy hoe avela anao ny andraiky ny malalaka tsara ao anatin'ny fanarahana ny lalàna ny rehetra sy ny sampandraraha izatsokajiny tsy tokony isy mihitsy ny olana fa manahirana de zao tsy mitsabaka ihany koa fa terena kolaka le sehatra ohatra zao ny seni indépendant tena indépendant tokoa ny ve ny seni ary de fa eo fa miverimberina foana zay ohatra oziny sasany hoe zay ohatra ny tsy mahitany hoe indépendant de ao miteny hoe tena efa miezaka izy de mipetraka ray nyfanontaniana miezaka ahoana ka raha miezaka avy izy inona ny résultat de avao amin'ny seni ihany no ny teny hoe ty raharaha ty ane raha vao tsy ampy ny vola tsy afaky ny anao mazy zay zany zao marina zany tsy misy olakola zany rehefa tsy ampy ny vola hoentina mikarakara an'ilay fifidianana eo inona ary no ataony zareo inona ary no ataony eo inona no atao eo rehefa tsy ampy ny vola kanefa ilay fifidianana de tsy hoe voafaky maly vao fantatra hoe isy fifidianana amin'ny 2023 vao tafapetraka teo amin'ny toerany Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana farany tamin'ny 2018 navoaka ny fanambarany ny ACC tamin'ny vokatra ofisialy iny mantsy didim-pitsarana koa iny navoaka zany didy hoe le matoy Andry Rajoelina no filoham-pirenena zany de manomboka eo de efa fantatra hoe fifidianana filoham-pirenena manaraka de amin'inona amin'ny 2023 noho izany tsy tokony isy excuse mihitsy ny aminy hoe tsy isy vola misy problema zao efa fantatra hoe 2022 misy ny refonte totale efa fantatra zany satria hoe isaky ny 10 taona io de maninona ny am'izao fotoan'izao no andrenesana fitarainana eto sy eroa tokony tsisy excuse tsony zany malona zany toe-javatra zany satria tsy zavatra vaovao tsy hoe zavatra vao nilatsaka avy any ananina ty refonte ty hoe andao anao refonte fa nga izy ty kilalao ery ananina ery na hoe zany fifidianana amin'ny 2023 zany
alao aloha zany satria zao mantsy ny zavatra tsapa de hoe iny zany nisy filoam-pirenena mivoaka tao anatin'ny fifidianana ataontsika hoe entre parenthèse fa be de be no kihana tao anatiny io fa hoe io zany ny eo aloha de eny ary de namaika de hoe tonga eto amin'ny toerana nahazo seza sy ny sisa satria mantsy ny filoam-pirenena zany eo izy eo amin'ny toerana maha filoam-pirenena azy fa any ambadimbadika rehetrarehetra any nefa be de be ary ty le teny malagasy ny rangorango be de be no ny rangorango hoe raha vao mipetraka io filoam-pirenena inona aiza ny toerana mba misy anay aiza ny toerana misy anay tandremo zay koa ny tolona tandremo zay koa tao zay koa tena nanao zay afaka mihitsy tary amin'ny fampandaniana de ahoana zany zay eo am'izay le fizarana gâteau am'izay fizarana seza de lasa sahirana le ry amin'ny lohany ery de le tsy nahazo am'izay ary zay mbola mahafirenena mantra atsika zay tsy nahazo seza aloha tonga de hitsina mihitsy zay tsy nahazo seza de inona moa le filaza le izy teo hoe mivindavinda zay tsy nahazo seza de mivindavinda na hoe tezitra hoe zany kosa ve de ana le mahay mipasoka tary olona tsy nitolona akory ve ny lasa mahazo seza le olona le mahay misolelaka ary ve ny mahay miresadresaka any ambombony any ve no nahazo seza nefa zay ny tena nitolona teo eny foana zany rehefa vita fifidianana eto amintsika eny foana zany any ananina rehetrarehetra any ny olona tsy nitolona indray ny lasa mahazo seza ny olona tsy nitolona indray ny lasa mahazo avaram-patana zay zany ahoana fotsiny zay nandany vola de aloha de tsorina mihitsy fa ty ohatra anankiray misy olona tena akaiky ny tenanay mihitsy tena akaiky ny tenanay zay tsy teny hoe iza na iza de aloha hitsiny eto ao anatina fianakaviana mihitsy fianakavianay zany dia io olona io tena hoe makamamy sy tena hoe resy lahatra amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina vao nanomboka mihitsy hatrany amin'ny mbola tany amin'ny 7 tany dia tena hoe tena nakamamy mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao nandany vola nandany fotoana nampiasa fitaovana fiarafirina nampiasaina sy ny sisa tena tany fa rehefa mipetraka le fitondrana zany tsy nahazo andraikitra mihitsy alao itsiny tsy nahazo seza de aty amiko aty izy no miteny mitabataba hoe tena manahirana mihitsy le za ve rangahy efa nanao ny haiko tsy ho zavatra mihitsy tamin'ny fampandaniana anyity fametrahana nyty fitondrany ity hatrany amin'ny filoam-pirenena ohatra ny tsy fantatra akory afa jerenao le izy ohatra n'izay mahay miresaka sy aninao moa hoe fangao azany le izy ka zay le izy de ohatrinona zao mba laninao tao tamin'io mampikirapadrapaka anao io tena tsy latsaka ny 100 millions FMG vadika ariary zay divisé par 5 zay de vadika ariary zay moa no mahazatra 100 millions FMG zany raha mba vola lany tena vola avy aty aposiko mihitsy io vola tena ny anay koa moa zany resaka hoe tsy fitovina amin'ny resaka hoe fireakevitra politika tsy atao hoe arava fihavanana mihitsy tsy zay fa misy ny tena arava fihavanana misy ny tsy mifandevo maty amin'ity politika eto amin'ny tanàny ity tsy mety zany fa ny fireakevitra politika iny samy manana an'izay maharesy lahatra azy iny anay zao politika de ny président Marc Ravalomanana maharesy lahatra anay satria zay resy lahatra ny fomba fitantanana sy ny zahatra nisy sy ny ohatran'izany ny fomba ny tantanany neny lalao Ravalomanana ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy ohatran'ny amin'izao fotoana ty zordira etsy aroa ty fa misy any moa fanalana an'le zordira aloha ny eto Antananarivo fa tsy maraka sady tsy ara-potoana nefa le zordira raha vao midekala de fa io izy io tsika raha teo koa moa be fako raha teo nisa tokantrano de zay no zavatra nitranga efa lany vola betsaka ihany tamin'ny hoe nametrahana n'ity fitondrana ity fa ohatrany tsy hitany zala
efa tena 100 millions fin mse ho any teneniny to de vola vaizy hoe tena volako madiodio mihitsy ozy de zay de eo zany no mipetraka ny fantany fa inona zany ho any tianao atao zany ny tiako atao tsy saveranga tokony mba nahazo toerana de tsy nahazo ahko de ohatra ny tena ny alamaina fotsiny nefa ny sasany arya mahay mipasipasoka de mahay misolelaka de nahazo toerana amin'ity fitondrany ity fa iza tsy nahazo de hoy aho taminy hoe tsy tokony izay ny fomba ijerena azy fa ny tokony ijerenao azy de hoe inona ny anjara brikinao zany a raha hoe nisy olona naharesy lahatra anao ho tonga eo amin'ny fitondrana de zay ny tokony fahafahaleponao hoe iza ny hitondra anjara briky avaty amiko satria naharesy lahatra ny atao hoe ny politika zay nentin'le olona nandresy lahatra ny malagasy de tokony ho faly ianao satria le olona nieritretinao no tonga eo amin'ny fitondrana fa tsy hoe tambiny materiel tsy tambiny arabola zany natao hoe fitiavatandrazana misy ane olona nda ho atsika aka ohatra ny ivelany fa tsy ataotsika eto misy ane olona tany États-Unis napandany any Donald Trump napandany any Joe Biden fa napandany any Joe Biden rehetrarehetra tompoka amin'ny Amerikanina firy tapitrisa tsy hoary azo seza daholo zay fa faly fotsiny izy hoe ty olony ty mba nandray anjara hampandany azy dia izy nylany dia mahafinaritra anazy zay ny fahafalepoko zay natao hoe fitiavatanyrazana fa tsy ohatrany aty amin'ny tanymanitra ohatrany aty amin'ny Madagasikara hoe zay raha vao manohany eo de tonga de efa aizany seza zany hoe misy tambony zany le izy de aizany moa no ahafahana hoe tena miditra lalina am'zany hoe inona no vokatra zany zany ve natao hoe fitiavatanyrazana ny anjaranao raha tokony manampy ary ny fitondranany tsy natao hitadiavakarena ny fitondrana firenena tsy natao hitadiavakarena fa fanompona io fanompona firenena jereo ary Barack Obama jereo ry mipitatana firenena ny ivelany reny Barack Obama tena niala teo tena ohatrany tena lasa niantitra vetivety ary tapitra fotsiny volony tonga teo izy tena ao anatin'ny tanjaka tsara tena volony mbola tsisy fotsy zany niala teo satria izy 2 mandat fitaom-piasana anankiroa niala teo Barack Obama satria tsy afaka milatsaka fahatelony tsy nde kitikitika lalam-pandrena hoe nde kitito de afaka fa hoe rehefa zay de zay vita zany tapitra fotsy ny volony ary zao izy milamina tsara mikarakara ny fahademanjanany roavavy ny zanaky Barack Obama sy Madame Michelle de mikarakara n'izy roavavy reo zany amin'ny fianarana mba hatafita soamatsara ndreo ankizy reo de sisa nataony Obama vita ny anjarany teo amin'ny fanompona ny firenena Amerikanina tsy mbo nahita ianao tany États-Unis ka hoe rehefa avy nitondra firenena le président république dia lasa tena nanakarembe ny sasa moa efa nanakarena ohatrany Trump efa nanakarena efa milliardaire efa hatramin'ny ely tsy miazo zany efa zay izy fa ny aty amin'ny firenena mahantra ny fiazakazahany eo amin'ilay toerana de mieritreritra ny sasany hoe ahafahany manakarena aingana fantatry ny olona daholo eny ny ainganiny tsirairay ianona ohatr'zao ianona ohatr'zao ianona niaraka nandeha bus taminay ianona ohatr'zao fantatry ny rehetrarehetra zany fantatra amin'ny mpiaramonina zany fa tapitapika tena hoe tonga de miova be mihitsy lasa nanana an'zao mitsara ivelany koa aloha tsy mety koa zay fa raha ohatra hoe mandeha ny fanadiadiana isatsokatsony ary eto amintsika efa misy sampandraraha am'zany hoe mijery sy mitsirika mety hoe arena tsy fatapiaviana misy sampandraraha zany eto amintsika dia tokony hoe afaka mahapiatra ny fahefany reny manao ny asany reny tsy misy hoe kiteritery zany na ohatran'izay de azo amin'ny fomba mazava moa izy mety hoe nandova be le olona na mety hoe tsy fantatro mety nahazo tamin'ny fisariana izy ohatra
zany zavatra mety amin'ny trano zany de mazava fa rehefa tsy mazava de ampiarina ny lalàna satria le voaka malagasy etsy a eo ihany zay zany no tiana ambara aloha momba an'iny de hitantsika hoe mila tena saintsaina tsara zany satria efa ho tapitra ny taona efa kely sisa efa fotoana zay hoe fanaovana ny tatitra isan-karazany zao fanaovana jeritodika sy ny sisa le tatitra aizany tatitra amin'izay zavatra natao io mantsy anisan'ny songadana zay raha iverenantsika kely ny tontolo mpitsarana tamin'ny fametrahana ny tony papanoa ambony eo amin'ny fitsarana tampony na ny procureur général de la cour suprême fametrahana ny Andriamatoa zany Rakotomandimby Benjamin izy koa moa zany dia ndraisina ihany keo amin'ny ivony fitsarana avy ny haute cour de justice dia anisan'ny songadina atao ny fitenenany aminy hoe ny tatitra tao anatin'ny 3 volana ny tatitra amin'ny raharaha-pitsarana zany ny tatitra amin'ny embolana ny tatitra mandritra ny taona ahoana inona ny vita inona ny vary mangatsika inona zao satria iny fanaovana tatitra iny mazava fa tsy hoe tatitra hoe hafahafa koa hoe tatitra mazava iankinany asa manaraka raha raha mbola misy vary mangatsika be deaibe ao moa zany dia ahoana zany tsy maintsy jerena ny momba an'ireny misy anto amin'ny be deaibe zany miodikodinao matoa misy ny vary mangatsika amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana indray any amin'ny service isan-karazany any amin'ny département isan-karazany any efa mba misy ve zao ny manao ny tatitra amin'izay sehatra misy azy amin'ny fitantanany raharaham-panjakana sa falifaly fotsiny hoe nitsefitra le motion de censure de zay zany de samy falifaly nitsefitra le motion de censure de ho hita eo de falifaly eo nefa ny tuliara misy foyer de tension ohatra mafana be manahirana be any tuliara amin'izao fotoana zao lasa niteraka resa be izy de motsika hoe tsy maintsy ohatr' zany foana ave eto amin'ity fireneny ity tsy maintsy ohatr' zany foana ny hafarana de ifanjevo eto foana de nefa ne tsika raha isaina mbola vitsy any tsika raha hoarina ny velaran-tany ny Madagasikara de isika samy malagasy any no fampianany eto sy ny fanenjany eto ny olona lasa ihany voaingana mihitsy zao ny tenanay no nijery ny fandeha ny toe-karena ao Seychelles fa tena resitsika ny ao Seychelles tsy hoe tany misy an'izay ilaina rehetrarehetra efa tonga ihany koa aloha ny zokobe Tabera Christian amin'ny RMDM izy koa moa mitondra kasikety be deaibe fa hiakatsehatra eto izy satria misy fanazavana tsara hazava amintsika fa mandra-piomakomana eo zany aloha de zay ny tenentsika teo hoe zany Seychelles zany amin'izao fotoana zao tena verilavitra tsika malagasy nefa ny amin'izany Seychelles zany tsy misy zavatra ohatrany eto amintsika maro hoe nosy maromaro izy no mitambatra eo fa efa lasa lavitra izy satria maninona lasa lavitra Seychelles satria maninona ambony ny farim-piainan'ny vahoaka Seychellois satria maninona anisan'ny antoka natonga an'izany ny fisarahany fahefana mazava tsara ao Seychelles tompoko ny fahefam-pitsarana ao Seychelles satria misy namanay any petraka any tongeto namana mpiara-miasa taloha tamin'ny sehatra ny fanaovana gazety petraka any izy de tongeto izy amin'izao de mitantara tsy hoe ono fa izy mihitsy no mipetraka any efa tsy latsaka ny 20 taona izy zao no mipetraka tany Seychelles fa tonga eto Madagasikara izy tena hoe zao ve sisa le firenena zao tsy napozina foatra ny tena sahirana ny lanjam-bola aloha zany de tena resin'ny Seychellois zany isika zay de nefa hoe jeu des îles resika fa ny anisan'ny fomba izay nahafahan'ny olona mahazo ny fahombiazana de anisan'ny fisarahan'ny fahefana mazava tsara tsy mifampitsabaka fa raha ohatra ny hoe ka mifampitsabaka tsisy raravaniny jereo reny Dominique Strauss-Kahn olona mahatrehitrehbe ary noeritreretina hoe ho candidat filohan'ny repoblika tany Frantsa resaka fitsiritana fitombenam-behivavy ery napotika amin'ny fiainany
fitombenam-behivavy afrikanina asa moa inona koa moa no tena mampiavaka an'izany zay ny tena nataitaitra ngarainy tao de hatramin'izao zany tena tsy tafavoaka mihitsy mipotra daholo ty ka mipotra ty nefa lehibe an'ny FMI zany ny olona zany tena ka le fitsarana tao anatin'izay tsisy hoe zao tamin'ity mondialiny ity mbola tsika fon'ny olona ary mbola mandeha le dossier tamin'ny resaka kolikoly na zahoan'ny Qatar nandray an'io mondial io voatonontonina tao ry Sarkozy voatonontonina tao ry Sepp Blatter voatonontonina tao ry Platini voatonontonina tao ry Zidane fa ngara hoe nitondra avidiaviny baolina kitra frantsay ry Zidane sy ry Platini de hoe alamindamimany io fa mazava tsara ny fahefan'ny mpitsara de ry zareo no manao ny asany tsisy afaka mifampitsabatsabaka io na i Joe Biden na filoham-pirenena Amerikanina ary tsy afaka hitsabaka amin'ny fitsarana any États-Unis na i Macron raha tsy afaka hitsabaka amin'ny fitsarana any Frantsa de maninona ny eto amintsika no tsotra an'izany dikan'izay zany de hoe aza tsapatsapahana fahefan'ny fitsarana fa aloha mpitsara malagasy anatanteraka ny asany olona mahay reo olona nianatra reo olona mahafantatra amin'ny maizy azy reo mahafantatra ny tokony atao sy ny tsy tokony atao fa de hoe tany tandalana i Madagasikara ampiarina lalàna na iza dia zay no tokony ho isy zay no fipetraka le raharaha fa raha vao tsy zay de eto foantsika iodikodina eto de miemitra any amin'ny resaka toe-karena amin'ny voateny matetika ka tsika tsinona zao tsy ampy ny famokarany za hoe manjaka be ny entana avy any velany de kofina ny avy eto toerany marina zany tsy miditra ny etra de lasa tsy afaka atao ny asam-bahoaka marina zany fa misy antony daholo ihany koa no mahatonga an'izany tsy andeha amin'ny falehany fa ny le lafiny anankiray ato hoe raha toa zany ka tiana hipetraka ny bonne gouvernance état de droit de reny mifamatotra amin'ny antsona hoe séparation de pouvoir inona ny dikan'izay mahitsy aza mifampitsabatsabaka fa rehefa andraikitrao de andraikitrao rehefa tsy andraikitrao de aza milingilingy makany amin'ny andraikitr'olona any de rehefa tsy tanteraka zay de inona ny conclusion teraka ny fuite de cerveau le manampaizana eto Madagasikara tsapahanao ny andraiky ny lasa izy makany ivelany de ny frantsay no migioka amin'ny fahaizan'le malagasy marina mihitsy zany ozy ny zokobetabera ny frantsay na ny any ivelany no migioka amin'ny fahaizan'lay malagasy fa tsy lay mpiray-tany razana eto any izy afaka miasa tsara fa eto izy tsindrotsindrinao pression gauche à droite inona no ataony ao zay indrindra mantsy ka mbola ho avy eo zany tsika fa de raisitsika aloha zany Andriamatoa Tabera Christian zay tsy izy amintsika itsony izy satria manandraikitra izy eo amin'ny RMDM manandraikitra izy eo amin'ny kita Madagasikara manandraikitra izy eo amin'ny CRN faly miarabanao Zokobe Tabera Christian voalohany indrindra aloha dia faly miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo magneragny anosy ary mbola mamerina foana moa zany satria ao anatin'ny anniversaire ny tanteraka zany ny Filomary Karavanimana zay filohan'ny RMDM sady ray aman-drenitsika ato amin'ny fanoherana dia manao kompatanana ray aman-dreny hitanay ny renidianao tany Tsororomandidy ny redynamisation zay nataonao sy ny redynamisation ny team reny fa redynamisation ny hoe tanindrazana ambony ny Madagasikara miaraka atao daholo tsika rehetrarehetra dia isoragna anao zay ray aman-dreny lava velona anao satria mbola be ny adidy zay ho raisinao eto amin'ny firenena de manao kompatanana zany mbola ao anatin'ny 73e anniversaire zany tsika zao fa telo amin'ny fitopolo taona zany jusqu'any amin'ny taom-baovao dia mamerina ny fiarabana ihany koa moa zany aminao Zokoberina de mamerina ny fiarabana ihany koa ao amin'ny lafiny teknika satria izareo reo ny antom-pisiany ny fahitanareo anay de zareo reo zany dia kompatanana monsieur Faly ao ambadimbadika ao manala nyty kasy bostia zay zany ny mampiavaka ny Christian Tabera rehefa miakatra amin'ny aina majeroty zao manentana foana tanjovo ny fahasalamana elanelana ray metatra satria ny coronavirus am'izao fa miakatra be ndraiky miakatra mihitsy any amin'ny akizy izy ny tena mamango mafy tiako tenenina zany manao an'io kasy bosy io fomba fanentanana
ara-pahasalamana ho avy koa ny fanentanana ara-pifidianana rehefa avy eo fa ny fahasalamana aloha zany mandeha zany zao ka dia misaotra Zagnahary nanome tombonandro ny ainatsika vahoaka malagasy rehetra sy sanavana sy zao vahoaka eran'izao tontolo zao zay Zagnahary daholo misagna an'izay ka hoy zao hoe misokatra ny adihevitsika Zokoberina zany eto eny ary isokatra tokoa ny izy eto ary dia tonga dia ho antanina moa zany sy antanina ny hoe fomba fahitanao azy taoriana nireny resaka hoe motion de censure mitsefitra tsy mitsefitra fa mbola mandadilady ihany zao no atao hoe tratrako eto Père Christian ahoana ny fahitanao an'ireny sy ny mety hoe hotoy an'ireny raha reny ny fitaom-piasany ny fitaom-pivoriana ihany keo fa tapitra voalohany indrindra aloha misaotra besaka am'izay fagnontaniana zay motion de censure mitsefitra sa tsy mitsefitra io zany anisan'ny manahiragna problème ny firenena io satria zao ny gouvernement zay androm-panjakana mpanatanteraka de manindry alika an'le parlement ty aty amin'ny assemblée nationale somary manahirana ihany zany atreto raha fomba fijereko an'le régime parlementaire sao de hiverina sao de tokony hiverina amin'ny régime présidentiel fort atsika tamin'ny andron'ny deuxième république satria nahoana ozy satria nahoana enjeu zany le hoe géométrie variable zany amin'ny resaka maronisa eo amin'ny assemblée nationale zay nientiny tompoko la pasteur Andrimanda Trichardt géométrie variable ozy ny assemblée nationale tsy mbola raha izao zany no tena hitako de tsy mbola zakan'ity fitondram-panjakana ty sy ny olona miaraka aminy ny atao hoe démocratie isorako aloha zany atreto ny député 500 zay nanao an'iny zavatra iny sy ny filohany ny intermaire pirenena fa rehefa avy eo tsika hiditra amin'ny débat lalindalina kokoa hoe ahoana indray tsy isorako azy au contraire an'izay satria nivadika tamin'ny fanekena zany zareo pour l'intérêt d'une personne bleu mirasoa za tsy teny anarany eto fa raha vao miteny hoe d'une personne bleu mirasoa de fa hainy rehetrarehetra zany hoe qui est derrière ça ka iaho zany eto mametraka an'izay zavatra zay tsy fangala baraka atsika matony gouvernoran'ny banque centrale zay isorako azy nametra-pelagny amin'ny tsy famoaham-bola tsony sady tsy magneky an'le famoaham-bola tsony ao agnatin'izay zavatra zay nitetikasa resaka lalambe mikodany amo autoroute tsy amoaka an'io aho izy ny karamany mpiasa-panjaka de faly le aho izy filomary karavala tsy hoe tsy fandraisanareo karamany mafaly fa zao zany zay vao hitanareo preuve hoe ty fanjakana ty de fanjakana tsy nametraka zany hoe bonne gouvernance zany tsy mbola misy tao amin'ny fitantanan'ny président Marc Ravalomanana ka tsy nandray karama natara ny karamany mpiasa-panjakana primordial izy am'izao fotoana zao ny any gendarmerie aloha tonga de nareo nefa voaloha satria inona ny antony nareo le mpibombarde anay rehefa mirotsaka an-dalambe zahay miala tsiny miala fondro fa za Christian Taber de be da be ny fianakaviako sy ny taizana amin'io gendarmerie ao raha miteny ao gendarmerie de fa be fa misy sasantsasany aminareo manahirana zay ngamba ny azoko lazaina ka nomena karama ihany nareo zany hoe mba hibombardena rehefa migrève fa zao tsy vitany vaolany bombardement le izy fa nisy fiona manokana moa zany ny kitany Madagasikara zay taritiny Andriamatoa Taberana Andriamatoa sy CRN tamin'ny Union africaine omaly teny amin'ny trano fitaratra teny amin'ny akorondrano omaly teny amin'ny tour orange inona ny tena votoatiny mba tonga de votoatiny fiainana de ny problème ny firenena atsika am'izao ny problème zay ny évoquenay na ny tantarainay tao omaly de ny hoe tsy afenina Ramatoa ambassadrice fa zao ny problème eto de namaly moa izy hoe nareo mitady teteza mita hoe ahoana tsara nareo mitady teteza mita ho izy de zao Ramatoa ambassadrice zahay veny eo amin'ny fitondrana ka mitaky crise institutionnelle mba isin'ny teteza mita sa ny mpitondra
ny mpitondra izy ok ary oa maninona nareo ao a tsy miroso amina pression araky ny voalazako taty amy CNI tao amy Petit Palais tao amin'ny Mahamasina hoe tena terenareo misy zahay satria raha vao tsy nareo vazaha no mitenenay de mafisofina be zahay maninona nareo tsy miteny satria ny problème ao a miantsaika aty amin'ny asa-panjakana le izy hitanao problème be ne fa na ny examen ny ENFA teo annulé les résultats annulé les résultats problème be any amy conseil d'état zay afaka re mitory any amy conseil d'état am'zao fotoana zao annulé ny résultat be da be ny tompony andraikitra ny gadra an'io agny maro ny ray aman-dreny surtout avy amin'igny sud-est igny président du jury ny gadra agny sy afaka miara azy hoe ny ministre sy ny fop na ministre ny asa-panjakana zay magistrat nommé anazy amin'io place io misy dikady daholo zany zavatra maro be zany raha sy fetezaka eto amin'ny firenena matoa zany zavatra misy eto ka za zany techniquement politique de mametraka azy tsara zany za eto Andrimatofoloha ekeko fa tena enao tratry ny pression mandroso maty reny be miamatra maty ray be fa zao ny teneniko anao aoka hipetraka le hoe aleo alan'andrina to zay alam-bahoaka ny vahoaka de ny vahoaka malagasy zany tiako tenenina 27 millions d'habitants eto ka efa tonga amin'ny tontolo manga tsy fampisaragna sika zany zao farany ty Desambra ty anao fety sambatra sika anao fety ampilamingana sika fety sambatra ao anaty fantrana zay ka zay le izy ka zao amin'ny janvier tsisy vola tsony ao amy caisse de l'état et vide amy trésor mpanjakana tsy mbola nisy tao anatin'ny enimpolo taona zany zay ina miprofo ny tapera Christian am'zay ny profoko am'zany misy zany misy inspecteur des impôts zay tsy teneniko anarana zay mitazona chef de zay mitazona inona moa zany any am'reny faritra reny ohatrany hoe any Farafangana izy any aminana any Fort Dauphin chef de centre reny zany mbola mitaraina hoe tsy mandray karama zay am'zao ao amin'io ministère ny financier aloha enareo de aza manatena le 13e mois sy ny tariny fa tsisy ny vola omenanareo za fa tsisy fa ny tambasy ny nomena zao ny gendarmerie aloha zany fantako amin'ny fomba officialy eto fa nandray karama fa tsy haiko ny any amin'ny miaramila agny tiako tenenina mbola zavatra tsy nisy teto anatin'ny enimpolo taona ka ao anatin'ny fiafaran'ny taona zay tsika gasy tia fety ary manaja an'izay hoe fiarahamonina lafin'ny fety zay de hoe tsy mandray karama zany ty ohatra amin'ny fety tsisy volako tsisy fety na ny mpivarotra raha minainaina daholo zao ohatrany hoe tsy hita hoe ka zao minainaina mpivarotra satria le mpiasa-panjakana sy le mpitady vola na businessman izy coincé daholo fa zao ny mampalahelo de zao misy volana opérateur tokagna ao zay omeko anaranao mira soa bleu bleu hitanao le iratsapika ventulaire bleu io zany no mijoe vola ao io no tsy maintsy priorisegna ao satria zao ny antony rehefa tena nandeha zany ny adi-hevitra politika aty amy couloir sy ny hoe fifampiresahana de ny président république tamy premier tour ny mpamatsy vola rusiane no namatsy vola azy fa tsy maintsy ho lany ao premier tour de vita ay tsy lany tampoka premier tour de vita niditra deuxième tour de ny mpamatsy vola gasy amizay amin'ny alalan'le bleu bleu sy ny groupeny no namatsy volany hoe tsy maintsy holaniny la deuxième tour na de zany ara tsy lavitra loatra ny score tam'reny fotoanandro reny zao président rehefa ohatran'reny ny position ny élection 10 millions 500 tam'reny fotoana reny ny participant ao anatin'ny fifidianana de 2 millions 500 monjany nalany anao ary 2 millions 400 latsaka kely eo nalany ny firora valimarana de tsy maintsy misy coalition ao qu'est-ce que ça veut dire les coalitions fiaramiasa zay tsy nametraka an'zany coalition zany mihitsy tokony zay zany na cohabitation raha vo logique amy tany démocratique mandala ny démocratie de tsy maintsy zay no zavatra misy eo tsy nanaja an'izay nefa n'le filoha satria ino gn'antony mierogna le filoha maro karaha valimanana izy mierogna zany aminay teny sud-est zay fa teneniko amy fomba officialy eto hoe boycotté na hoe manohatra na hoe manda sotro zao
any filoha Marc Ravalomanana zay mba nisy mpifidy 2 millions ihany koa 350 eo na à peu près zany 2 millions mihoatra 2 millions mihoatra le izy dikany amin'ny tany demokratika raha za izy ny isan'ny mpifidy tokony fidy no nandresy satria 5 millions mahery eo zany 5 millions 500 à peu près ny isan'ny mpifidy tokony fidy zany raha natao calcul io dikany efa teo zany ny kitany Madagasikara zay taritan'Andriamatoa Taberan'Andriamana Soa sy ny CRN de efa niteny hoe mila coalition le président ao anatina fitantanana firenena fa za miteny zany hoe le président ve ny tsy mahay an'izay sa le manodidina azy satria rehefa ianao ny lidera mipetraka ao anatina firenena anankiray de tokony mipetraka anao zany hoe manao analyse technique et politique surtout les politiques satria zao tadidio amina firenena rehetra ny décision politique et midicté et décision technique ka raha vao vendrana zany na tsy mahay raha le lidera de tonga de le poste technique rehetrarehetra regny de manara-drenirany fotsiny surtout aty amin'ny tany sous-développé mazava zay ka andeha hoay zany ty firenentsika ty satria ho ifarany ty ny taona araka ny teneninao tao efa ho avy etsany 2023 ny resaka hoe banque centrale mampiasa saina ny olona aloha jerentsika kely io Andriamatoa Taberakristy aona zany ny tena vokatry ty raharaha ty ny resaka banque centrale ny vokatry ty raharaha ty manahiragna mako zany miasa saina mantsy ny olona zany zao de raha manahiragna asika gouvernoran'ny banque centrale ny démissionné mbola tsisy an'izany tao anatin'ny enimpolo taona mbola tsy misy an'izay tao anatin'ny enimpolo taona araka le voalazanao midémissionné un simple sady zavatra tsotra kely mody ny démissionné vany tsy zakany fahasalamako itsony Andriamatoa gouvernoran'ny banque centrale mitodika aminao directa tsy zakany fahasalamanao ve le fangalaram-bola sy le famoaham-bola tsy ara-dalagna ao mitenena amin'ny vahoaka malagasy ianao marina satria mba tsy ho ratsy no avinao sy ny taranakao fa tsy hoe tsy zakany fahasalamako de midémissionné fotsiny resaka hoe motion de censure verina kely satria crise institutionnelle zany zavatra misy eto de milaza moa ny pomba azy hoe tsisy crise eto ny pomba ny fitondrana am'izao fotoana zao hoe tsisy crise osy tsisy crise ho izy ny crise hitadavinareo ve todika aminareo mivantana zay pomba ny filohan'ny repoblika sy ny filohan'ny repoblika mivantana ifanapatapadoa atsika zay zany le crise aminareo idina andalambe hoisy tsisy fifakaitagna eto zay ny crise aminareo fa zao zany tsy crise za tsy de miny loatra ka hoe na verbalement na écrit ka tsy nanome baiko ny filohan'ny repoblika tamin'ireny motion de censure regny misy preuve zany na any amin'ny kely netsona nakary sy ohatran'izany zao hoe ny article 180 ny article 94 ny lalam-panorenana de milaza mazava tsara ao hoe tsy azo atao ny androm-panjakana ny présidence amin'ny alalan'ny filohan'ny repoblika sy ny androm-panjakana ny assemblée amin'ny alalan'ny président assemblée miatrika mivantana na amin'ny alalan'ny solombavambahoaka na amin'ny alalan'ny izy roa mianaka mianada zay gasy leo jeune RMDM ato anatin'ny fehezin'ny filoha Marc Ravalomanana de efa niteny hoe tsy ara-dalàna io ka noho izany ny any amin'ny loha pary mihitsy ny matsatso ny anay ny zavatra tsy nampitovy anay amin'ny assemblée nationale de zao ny assemblée nationale ny solombavambahoaka lazaina fa maro anisa ny gouvernementany azy ny lasasiny ny anareo ary ny anay tonga de le ary mihitsy satria fantatra fa le aly mihitsy le tsy mahomby amin'ny fanapaha-kevitra zay ataony de ona nitoyany ary nitoyany de zao isoragna zany ny androm-panjakana ny HDDID au conseil de la démocratie zany io zany sauvegarde afarany de isoragna zany zay fa zao ny olana rehefa tena nandinika an'le procès aho zany avy nataony ahoana ny fomba fijerinareo HCC an'io motion de censure io avato amin'ny ACDD avy ao amin'ny ACDD zany io fa ny tena tokony ho izy de avis de conformité suivant les constitutions araky ny fandika-ndalàna nataon'ny filohan'ny repoblika de ahoana io eo zany mampisy souci kely anahy fotsiny mety hoe ça préussira an'io zavatra io satria zao ahita ilany ray
le membre-ny ACC sy le filohan'ny ACC hoe aviany angeny angatany zareo fa sy avidy zany hoe zao ny fomba fahitany ny ACC azy fotsiny mangataka hevitra zany fa raha ohatra hoe confirmer ohatra hoe miconfirmer zany araky ny lalam-panorenana hoe mety io araky amin'ny lalàna sy ny lalam-panorenana zay zany ny problème kely fotsiny satria ny fanjakana am'izao fotoana zao de mitadirika foana ialana bala amin'ny zavatra rehetra fa zao za matoky am mois de janvier io manaova bonne année aloha de mitsinja de manaova le bleu de inona fa am mois de janvier tapitra ny lainga plus tard mois de février tapitra ny lainga satria nahoana ny hoe satria zao tary amin'ny MCC zay mbola nandainga ihany izy ao Facebook ny président Andry hoe hoe karazany hoe nahazo vola resasy nahazo vola tsy azo le 400 millions de dollars mazava ny tenin'ny Union africaine tao any ambassadrice tsy anome vola zahay raha tsy manaraka an'ity recommandation tamy 2018-2019 maninona tsara avereno tsara hoe zay le tsy mahazo vola za tsy mahazo vola hoy izy am famatsi misy alasala am famatsim-bola zahay hoy izy raha ohatra ka tsy mipetraky ty finareo mpanohatra kosa ve hoy izy zay lazainy zareo fa mitady seza zay zareo fa milaza hoe mitady teteza mita hoy izy za mihitsy zany ny teny tao ary ny teny tamy langue malgasy official de nisy mpandika teny tao zay maha Christian Taberana za no ny teny tao fa tsy ny raiko Tabera zany de ny teny atao hoe madame l'ambassadrice zahay ve mitady teteza mita sa zareo miady ao anatiny ka mametraka n'le motion de censure ahafara satria zao tadidio fa fifidianana telo araky ny voalazan'ny Filomarka Ravalomanana no tokony atao am'ty taona ty am 2023 7 novembre premier tour ny présidentielle 27 novembre ben'ny tanàna azonao le izy ary ainsi de suite le zavatra rehetrarehetra tsy zahay avy aty amin'ny fanoerana miaraka amin'ny Filomarka Ravalomanana no nametraka ny deadline na resaka tamin'ny constitution zay ny fidina amin'ny alalan'ny carnet tamy 2013 tamy 2013 am'le hoe fidina ny chef de région esetra zany ka za zany eto zany hoe daty efa fantatra efa mialoha be ny am 2023 isan'izao zao ny ana azafady namanarina tsy fanjakana ty mihitsy mitady ty anitatra an'le fahefana fa zao ao anatin'izay de tsotrany ana tsy afaka manditratra fahefana nareo fa ny mandat de voalazany lalam-panorenana amin'ny 7 novembre premier tour ary zay ny voalazana tao amin'ny Union africaine fa zao kosa ny mpiasa mpanjakana ny mpiasa rehetrarehetra eto Madagasikara tsy ilaina sakrifena zany amina zavatra ohatrany zany fa tsy mety mitady vahola antsika am zavatra ohatrany zany sa ve tsy mety ilarana eny an-dalambe hitady problema ndray zay vao ieky le fanjakana miaingavany amin'ny filohan'ny republika fantako anao ndre matofilo efa mieky le défaite na le faresena na le fahadisoana zay nataonao fa zao la zao amin'ny fomba officiel io de misy miaro anao ny avy aty amin'ny mpanohatra aza satria zao misy mpandraharaha matanjaka fantatray manalikaliky anao ao sauvetage farany zany ty quelques jours andre matofilo quelques jours satria efa le firy tsika androany le 20 tsika androany hiditra am'izay zany tsika amin'ny fety be da fety be amin'ny mois de janvier aza milaza nareo fa ahita vola iresodorevagny an'io problème an'io trésor mpanjakana zay tsisy vola ao caisse de l'état est vide ahoana morina ny afana mireagir am'zany mbola tsisy teto anatin'ny enimpolo taona zany surtout tamin'ny andron'ny Filomarka Ravalomanana priorité de priorité urgence taminy ka eto zany zay de fa milaza sahady ho amitsika avy amin'ny faritra aza manaiky rebrebeny satria ho avy ny fifidianana ary manentana atsika avy amin'ny faritra sy sika voaka malagasy rehetra sy sagnavagny midira aloha amin'ny lisy mpifidianana aloha eo indrindra mantsika dana aloha satria voalaza tsika fa tsika hony tsy manentana nefa tsika misy ary ny priorité ny manentana eto midira
ao amin'ny lisym-pifidianana aloha mba hahafahatsika miady ny zotsika ao anatin'izay zavatra zay na de lazay na aza fa hoe tsy ao anatin'ny olona misazy na vonjimaika na efa condamné iza moa zany ny afaka igaranty fa iza ny afaka manao propagande agny tsy mety regny eto de manafatra ny CENI ihany koa misy roa nareo miaraka président CENI rehefa tsisy vola tsy ny felatagnanareo folo igny no didoa zany no ataonareo en tout cas isin'ny fifidianana fa hitaro le fomba fanisana olona ao anatin'le fotoana zany ao anatin'izay de eto de manafatra ihany koa amin'ny HCC hitako zany président ny HCC fa somary manahirany ihany le valiteny omeny ka mijoroa anao tsy anjaranareo HCC ny mamoaka accord politique fa zahay mpanao politika ny mamoaka accord politique de validenareo zay aloha de oka aloha zay zany efa nisy taona mantsy pacte de responsabilité inona tsy zany mila le ny pacte de tamreny responsabilité tsony tamreny zany fa ny zavatra tokony atao zay mpanao politika velao iresaka aloha de manao ny coalition nay zahay de ho hita eo ny vokany zay zany ny azo resana zany zay tsy tokony didy resaka politika zany boka fa tena hoe manaraka lalàna no nivoaka ao ka raha manara-dalàna ny HCC de tokony ampeshe ny président de république ary tokony ho rava ny gouvernement zay raha roa zay ihany tonga de zay raha io avy na fomba fijery na fomba fitoriana any amin'ny nalefa ny HDDD soragnanao président Lenoble am'izay fotoana zay ka eo indrindra mantsy satria mifandray am'le resam-pifidianana Andriamantoa Bera Christian zao fanontanian'ny olona ahoana no fomba hiatrehan'ny firenena malagasy fanomanana fifidianana kanefa misy crise institutionnelle crise institutionnelle leto nefa le raha-pifidianana ato zao de ahoana ny eritreretana azy zany zao misaotra betsaka azoko berina am'izay fagnontanianao zay satria zava-dehibe zao gn'ana iza namorona an'le crise institutionnelle zay namorona azy ny mamahany zay kanefa firenena ny jerena tsy maintsy miaraka mijery an'izay zany sahirana misy zany de zao manahirana le zavatra ny mampalahelo zany eto de ny filoatsika marika Ravalomanana zay tsisy dirany le izy zay tsisy inona no tsy maintsy ho tadiavina amany io ny lakile zany am'izao fotoana zao de any amin'ny filoha marika Ravalomanana zay président ny RMDM rody be ny mpanoatra ao an'ny démocratie ka raha milazanao mpanoatra ianao de miaraka amin'ny filoha marika Ravalomanana aloha any ny lakile any lakile any lakile satria na ny antony nilaza ny zavatra deadline ny fahamarinana foana izy aty zay fa am'izao fotoana zao terena ankolaka zany ny filoha marika Ravalomanana iaraka amahan'le problème isorako azy zay mba ny fotoana ny fampiresako azy na de seconde visy aza hoe vonina atsika izy miaraka amahany problème ny firenena zay ny tiavako azy zany zay na de hoe tsy tia mazaza fa kitany Madagasikara zay miombona atao anatin'ny TRMDM aty de mankasitraka ny oranga io zay tena hoe mijoro amin'ny maray mandreny azy fa zao ny mampalahelo tsy mety mienina any amin'ny fitondrana efa betsaka zany teneniny zay ny gouvernora zany zao rava daholo reo raha ny tena izy rava daholo reo satria tsy manaraka ny lalam-pandroenana sady lazainy hoe vonjomaika tamreny eo foana zay le izy zay be da be ny fandikan-dalàna zay nataony ty fitondram-panjakana ty dikany sy maintsy miditra amina hoe contexte zany amin'ny fifampirarahana politika raha ohatra ka tsy hiditra any amin'ny crise politique azonao zay zany le problème am'izao zany azonao ka etiako tenenigna eto Andriamatoa filohan'ny République ajaina zahay avy aty amin'ny miara-manonjany MBS sy ny miara-manonjany AZ Radio sy ny zay fanoerana zay eritreretinao fitiavana tanindrazana no mahatonga anay mijoro am'izao fa mahana olana na ny karama ny mpiasa-panjakana raha zao efa tsy voalohany ty fanjakana ty tsy mbola nisy zany tao ao anatin'ny ino moa zany ny hitanao le publication ao anatin'ny réseaux sociaux MCC 400 millions de dollars tsy zany nge
misy conditionnalité misy karazana hoe fepetra tsy maintsy arahanao zay vao tafidavitra am'zany ianao. Eny ary toy ihany ny fandarantsika mbola eto i Christian Tabera fa tamin'ny omaly a nisy ny fanazavana lalina nataony teo anivon'ny RMDM zany a dia raharaha-pirenena mazava loatra no ny resahana tao melohan'ny idirantsika amin'ny famakafakana am'zany a sy ny toyan'ny fandarana hiditra eo ihany ko faniry namana faniry de alolo averintsika alefa ilay a fanazavana nataony RMDM resaka raharaha-pirenena ihany de vitsy zay a dia toizantsika ny fandarana sy ny toyan'ny famakafakana ndao namana teknisianina taona ny fijoroana sy fahasahina ho any RMDM ny taona 2022 tratran-tanjona nateo azy Andriamatahora sy fanenjana maro natao azy ireo na izany aza mbola misy tsy tanteraka raha ny fangatana nataony maro dia ny ampitsarana ny fahampitehan'ny firenena ankehitriny tsy tomponantoka ary tsy manaiky ny fiara-mitantana amin'izao fitondrana izao mihitsy ny rodoben'ny mpanohitra raha no mafisiny izy ireo tapitra amin'ny 2022 ny fitoam-piasan'ny fitondrana mila tao mazava ny fitsipidala momba ny fanomanana sy fiatrehana ny fividianana amp'izay tsy azo eritreretina intsony mbola hitohizany fitantanana fa izahay dia tsy hiara hitantana aminareo ary ianareo koa tokony heritreritra fa tapitra ny fepotona fiasanareo raha iroso amin'ny fifidianana isika fifidianana tahaka ny ahoana no tokony atao eto isoranareo sadek vondrona européana afrikana zay mieritreritra ny hanaovana fifidianana madio mangarahara ekenydra eto eto amin'ity fireneny ity fa tsy misy olo koa mieritreritra hoe ho alavaina ny fepotona iasan'ny reto mpitondra reto satria matoa kianina zany ny seni matoa ny kianina ny fomba fiasan'ny seni dikan'izay zany mbola amboarina zany io ianareo anova lalampanorenana na ianareo anova fitantanana tahaka ny ahoana na ianareo anova gouvernemanta na ianareo anova parlementaire na ianareo anova gouverneur ambaranay tapitra ny fepotona anareo tapitra amin'ny 2023 ka aza mieritreritra ny anitatra an'izany fepotony zany fa mety hanahirana antsika eto amin'ny tanindrazantsika izany rehetrarehetra zany hita sy tsapa tamin'ity taona ity fa manjaka ny mizana tsindrin'ila amin'ny fampiaran-dalàna samborina sigadrany ireo mahasamiteny sy mijoro amin'ny fahamarinana raha omena vana sy indraindraina kosa ireo mpamodika sy fanitro be ny firenena ka mba tsy isiny lonilony amin'ny fiarahana dia mangataka izahay miantso izahay ny amoana an'ireo mpanao politika tsy mitovy hevitra ampitondra fanjakana ireo gadra avoahy fa gadrao kosa azy rehetra hita fananao tantely afadrakotra ny are-pirenena aza vela iriaria aza vela irenireny aza vela andeha ho hitan'olona etseroa ka mbo ho be vava eny amin'ny ainao manjery ireo rehetra zay nanao tantely afadrakotra ty firenena ity sambory reny ho hitapoko hita-pirenena miantso ny arivelona rehetra eto amin'ny firenena ny RMDM iroso amin'ny fitoanandoam-pirenena izy ny fepetra raisiny raha misy miny miziriziry amin'ny heviny tsy iroso amin'izany fietsika hitarafana tsy fitiava-tandrazana ka anapotika indray ny firenena mba tsy hisiny zany rehetrarehetra zany miangavy zahay raisonareo atanana ny fikarakarana sy ny fanomanana an'izany fikaonandoha-pirenena izany mba handraisan'ny rehetra anjara satria ianareo ny ray aman-dreny ekeny rehetra miantso ny fiarahamon'ny pirenena ny mpanao politika ny syndika ary ny olotsotra na ianareo mpanao gazety ifanometanana amin'izany concertation izany isika hitadiavam-baolana ho an'ny tanindrazana iombonana raha sanaty misy manao be marena raha sanaty misy manao tsinitsiny ny antso ny heripo zay ataony mpiray tanindrazana dia handray fanapaha-kevitra politika ny RMDM raha ohatra ka tsy tanteraka daholo izany rehetra izany nandiso ny vaovao miery sy miparitaka amin'izao fotoana milaza ny fisiany fifanarahana manokana teo amin'ny filoha teo aloha marika ravalomanana sy erajonaromampiana ny mpikambana ao amin'ny HVM androany tsy misy fifanarahana manokana eo amin'izy ireo fa fifampiresahana foana no misy ny fifampiresahana tompoko dia misy
ary miresaka foany reo olon-dehibea zay mpitarika anakiroa reo fa ny fifanarahana kosa ary amafisinay tsy misy an'izany fifanarahana izany. Io teny io a sy ireo zavatra rehetra navoaka ireo a dia fomba fiadin'ny kanosa ka teneninay ianareo kanosa rehetra zay mahatsiaro sady mahita amin'izao fotoan'izao fa matahotra tokoa ny firahan'ny fanoerana dia manao an'ireny resaka ireny. Ary ny zavatra rehetrarehetra atao anatin'ny RMDM dia fifampiresahana daholo ary tanjona iray a no irahana eto amin'izao fotoan'izao. Ny tanjona dia zao a aty amin'ny mpanohatra, ny aoriana tsy fantatra izany fa kosa ny tanjona aloha dia tsy manaiky an'izao a fitondrana izao. Fanambogoavana napetraka ny RMDM nanafaka ny malagasy anatin'ny ziokany tsy faiza mitantana, tsy sorona anatsikafina sy tsikerany tsy fahombiazana araka ny fotokevitra ny jorony dia ny amahana ny olom-bahoaka, tsy fanoerana bontolo sy fitediavan-tseza araka izay lazainy maro anefa raha ny fanazavana. Miparitaka amin'ny faritra 320 misy eto Madagasikara ny RMDM, tanjona nanapary an'izany amin'ireo distrika 720. Ya dia misaotra ny falitsika nandefa niny feo iny ohatra misy eko kely fa lazavady. Misaotra ny rina ihany koa ny araka tamintsika tamin'ny nanomboan'ny fandarana teo satria dia misy zany ny fandaminana tonga dia nahitsy tata amin'ny caméra Kristianka. Ya dia misaotra betsaka ny rina antsika tao anatin'izay fandaminana zay. Anohy ny fandarana avy hatrany sika satria ty vaovao ty maro be ny zavatra horesahana, ialana tsiny amin'ny fahatarana fa embouteillage tsy fakahitana teny amin'ny lalana rehetrarehetra teny. Akatoko ny fety moa zany zao dia anaovana ny fialan-tsiny ho antsika rehetra. Mazava tsara ny zavatra nyresahany namana Kristian teo, nyresahany rina tao anatin'ny fampidirana sy ny fanadadiana maro samihafa fa ity aloha misy tsetsatsetsat tsy alitra zava-nisy teny amin'ny lalana teny fa eto aty zany dia mitondra ny teny fialan-tsiny ho an'ny député Rambo zay miatrika ny asa zay tanterahany amin'ny mahasolom-bahoaka azy dia tsy afaka miara-dalana amintsika amin'izao maraina izao fa teny amin'ny lalana teny tsetsatsetsat tsy alitra izy ity faly dia maloto ny tanàna tena maloto ny tanàna, tsy te hiteny amintsika hoe taizy io fa dia ohatran'izao ny zava-misy sarina laina io maraina io dia zao ny zavatra iainana zany amin'izao fotoan'izao dia eo ny mpivarotra dia eo ny olombelona, eo ny biby dia miara mikaroka sakafo dia miara-miasa dia eo misy tsena kely mivarotra dia tsy lavitra eo misy tsena kely ihany koa manao fivarotana enta-madinika samihafa dia ohatran'izao le fiainan'le malagasy zany. Mbola tsy afaka mifako ingabe ny tanàna satria ianao moa nilaza fa rehefa tsy voaraoka mifako dia ianao ny tompon'andraikitra. Mbola tsy afaka ny fako zany fa ataovy le adidy aman'andraikitra ity dia dradradradraina foana mandra-pahadio mangatsakatsaka ny tanàna dia alefety foana ny sarina fako dia aza miala tsiny nareo amin'ny commune hoe raha ihany na ny tompon'andraikitra fa zao moa zany tsy le commune rery na ny samva rery na ny SMA rery moa zany satria ny samva efa niova SMA miasa fa efa nampin'ny faritra Analamanga nampin'ny ministeran'ny rano donc everina zany fa mba tokony avita zavatra betsaka zany ao anatin'izay fanadiovana ny tanàna zay eto Antananarivo renivohitra ianareo ao anatin'izay fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra zay. Ny vaovao tena maro be fa raha ny vaovao an'ny Toliara dia toy izy valandresako an'ny mpanao gazety ho ataondrareo an'ny Toliara any makasika ity raharaha Biary Andry ity na hoe Andry Biary dia eo ampiandrasana azy moa zany isika satria
misy milaza fa hoavoaka izy hoavoditra izy nangataka fitonina ny tompon'andraikitra samihafa ny toliary ihany manoho ny filazany tsy fanekena zao fisamborana ny zanako toliary zao ihany ko reo karazam-pikambanana marobe de nisy koa ny tokobe telo maly ny teny akoatra n'lay ny teny nanao fanambarana hafa iny de nisy ihany ko nanao fanambarana avy amin'ny tokobe telo de misy ray aman-dreny samihafa ny toliary miteny misy ireo azo lazaina fa mpanao politika ihany ko miteny ao toliary reny rehetrarehetra ireny zany de samy milaza ny amin'ny hoe tsy mety tsy rariny ny fanamborana arrestation arbitraire mihitsiny ary voalaza ny lalam-pandroenany zany tsy azo atao ny misambotra olona tsy amin'antony raha ohatra ka hita amin'ny faly eo zay mety article fahafito na fahasivy eo zay eo anatin'ny lalam-pandroenana de mba ho alefatsika zay tahaka ny le nysamborana ny olona tamin'ny faharoapolo ny volana febroary 2024 teny Analakely le nanao akanjo mena sy nanao badge miara-manonja arrestation arbitraire reny zavatra reny zany de misy ihany koa le détention arbitraire na hoe fisamborana sy famonjan'olona tsy amin'antony satria hatreto zany de hoe naninona sy iza ny naniraka hampisambotra any andro-biary naninona ny nalefa tamin'ny fianaratsoa inona no antota-taratasy na dossier hiampangana azy tsy mbola voamarina tsy misy miteny ny tompon'andraiky mpanjakana hatreto na ny any toerana na ny aty amin'ny foibe fa de any mihidy any fotsiny a le tary any fianaratsoa zany de tesitra ny ray aman-dreny ny tanora maro samihafa zay miresaka ary betsaka ny manao video ary Freda ary Perkins ry Fanapera marobe Serge Vital reny de efa samy nanao video daholo nanameloka ny fisamborana amin'ny andro-biary misy ny fikambanana maro samihafa ihany ko de efa nitondra an'izay atsimo miray asa ve tena mbola misy fanjakana eto mahay mampiatra n'izany lalàna zany fa hatreto aloha mbola mandehandeha any le olona nanao autorisation ana transport solombaboaka tsisy fikitiana azy hatreto aloha lay olona zay voateniteny tamin'ny resaka SMMC de mbola mandehandeha any hatreto aloha mbola tsy hita zay marina momba ny raha jirama indrindra aiza le talejendrary par intérim ary lay volamena nanjavona tao ministerina renakibony tany mbola tsisy tokotanina marobe io izy io andiny ny fahasivy amin'ny lalam-pandroenana ny olona rehetra de mananjo amin'ny fahalalana ary tsy azo samborona na tananam-ponja tsy amin'antony arrestation et détention arbitraire tsy misy olona azo enjehana na samborona na tananam-ponja raha tsy noho ny anton-javatra voafaritry ny lalàna ary araky ny fomba voadidiny izay niara-ny fisamborona ozy izy na fitanana-ponja tsy ara-dalàna de manana zo hahazo onitra tsika nge miresaka eto miresaka lalam-pandroenany e fa tsy hoe olona mandehandeha ho azy fotsiny taitaitra tsika de manao émission misy base juridique ny zavatra resahantsika eto ino ny constitution miresaka amin'izany ahoana ianao ny sambotra olona tsy amin'antony de hamonja olona tsy amin'antony de tsisy tompon'andraikitra ny toliary afaka mamaly an'izany le filohan'ny ateny miaram-pirenena vo tamin'ny herinandro ny tena hoe aoko tsiko tony le fanjakana mandrehatra afo any toliary misambotra ny andro-biary mamonjy azy amin'ny fianaratsoa kina ny fitonina amin'izany de omenao tsiny ny zanako toliary raha tezitra sanatr'indresaka misy zavatra hafa mitranga vokatry ny fahatezerana mafanafana fo mafanafana raha masisika fitenenana zay ny zanako toliary amin'ny fahitsiny zany ary amin'ny tsy fanekenany rarina zavatra tsy aradrarina fa tsy hoe inona akorina satria ohatran'izay mihitsy hoe rehefa misy zavatra tsy mety de tonga de mijoro avy hatrany de avy eo ianao amin'ny metsiny lazainao fa misy mpanao politika ambadiky ny hetsika lazainao fa ampirosy amin'ny mpanohitra satria mety misy any Alain Rasambany eo mijoro amin'ny mahazanako toliary azy satria misy any frérot eo kizany tsy nahafantatra fa frérot sy andro-biary mpinamana de ho lokonao fa mpanohitra ny ao ambadiky mety fihetsihana
ny eo ambadiky mety fanoerana amin'ny fisambonana ny androm-biary na mety mahita ny zarefa amin'ny fianaratsoa mitsidika amin'ny androm-biary any akazon-trano ianao de mety mietrehitra fa hoe ny mpanohatra ny mandrehatra an'io nefa ato ny filohan'ny anteny meram-pirenena miantso fitoniana ny filohan'ny anteny meran-dolona miantso fitoniana inona ny fitoniana ataonareo tsy voabaikinareo raha mitandro ny filaminana mamonja olona tsy am'rarina hitsahanareo ny constitution ary io tsy voaindray fa marobe zany hoe ao anatiny roa herinandro zany le fanjakana mahavita manitsaka constitution telo be zao roa séparation de pouvoir sy fiantsony ny filohan'ny repoblika tery amin'ny arena ny solomam-boaka nanatsara na nylay motion de censure fahatelo arrestation détention arbitraire tsy maintsy mpitondra fanjakana manao an'izany amina olona de entina ny fianaratsoa tahaka ny nahazo any androm-biary ary rehefa nataon'io tamin'ny akanjomena polomena badja teny analakely 20 février de mbola io ataon'io ndray satria mihevitra reto olo reto fa le vahoaka malagasy azo amin'ny fanaovana azy de miteny tsy menatra le filohan'ny repoblika miresaka any Washington amin'ny aminy hoe mety tsara ny fomba fa niokevitra Madagasikara fa tsy radio nakatonao zany ny fomba fatakariny amin'ny atao hoe liberté d'expression droit absolu hoy le ministra vavy niaraka tamin'ny tany Washington raha hitan'ny faly iny de alefaso fa tsy nyresaka radio io any natao hoe liberté d'expression monsieur le président ny sombony moa alefana eto rehefa avy eo le niteneniny tany Washington de mampifalifaly tena fotsiny izy de eo amin'ny sehetry ny braoan'ny zareo amerikana zay nisy fiaonan'ny MCC no miresaka ny amin'ny hoe tsara ny momba ny liberté d'expression Madagasikara nefa ity aza mandro an'le androm-biary ao anatin'izy miteny io misy arrestation mandeha any Toliary ao anatin'izy miteny hoe malamo voaja ny resaka liberté d'expression Madagasikara misy arrestation mandeha any Toliary fa lazainy hoe tsisy radio mikatona fa nga zany ny atao hoe liberté d'expression tsy resaka radio mikatona singa kely zany fa eto ary zay tsy afaka mitafa mivoaka malagasy amin'ny alalan'ny canal 7 parabole Star Times satria namoaka ordonnance nareo tamin'ny ataona tsy ahafahan'ny MBS fa hitalavitra manao an'izany dikan'izany idinareo liberté d'expression mahery lanto manandafy fonjainareo amin'ny zavatra tsisy dikany tsy sokafanareo ny ankety momba n'ilay hoe vaza nitondrony manao trafikana bala miaraka amina solomam-bahoaka fa izy idinareo any tsy raisinareo ny fitorian'ny vadina na izy mikasika indrindra ny menace de mort natao aminy ary poarinareo ny aferana etikety na valizy zay lazaina fa mety hitarika ny fifofona ny ainy filohan'ny repoblika endrika liberté d'expression ne zany fa tsy hoe zavatra mandehandeha ho azy fotsiny am'izao Stanley Marvelo any izy ampanatsonareo tonga any izy araisinareo daholo ny telefony na ny masinany amin'ny gendarme de idinao ry zanao milaza zava misy anosy varika liberté d'expression zany ny fanjakana no miketrika an'izany satria olo-mpanjakana no mitory an'le boakely de niady ny rehetra hatramin'ny amnistie hatramin'ny transparency niady hoe avoka efa tsy mety io de misy tamitaminy pousse inversé aky be manoatra n'izao de jakanareo eny amin'ny lalana de etsona an'le bandy kely de miakatra fitsarana fahalalana maneho hevitra zany raha nanao code de la route ianareo nianatra momba ny familiana fiarakodia de namtanina tam'izany hinavina atao hoe afatra ny atao hoe afatra akoatra mivava miteny de miklaxon ny jiro mandeha ny loko mena mavikely fotsifotsy
afatra zany ny tanana mihetsika ho an'ny manana fahasembanana aratsofina sy arabava mano tanana mihetsika karazana afatra reny alfabeta ny avoaka ny tanana mihetsika iny afatra zany soratra afatra zany ka raha mahisy manao fihetsika ohatran'izao afatra ny dikan'izany zavatra ny azo atao zany ao amin'ny tambadrotra sosialy fanehoan-kevitra zany de maninona zany tsy azo atao eto Madagasikara de lazaina fa hoe mibahana fiarako dia filoha lazaina fa hoe nanompa sy ny sisa fa ity problema tsy zaka n'le fitondrana de manao fanambarana ravo nambinina hoe misy fanodikodonam-bola ohatran'izao fa resaka marché public sy ny sisa de tsakanareo koa de atsona le boakely de potehana ny fiainana onitra tsy fakahitana maneo hevitra Clémence taxi mazava ho azy mbola voahery akoron-drano tsy tonga any am'le nytenenina hoe nde ho any Analakely zay efa mibataina ohatry ny vorona kely Clémence za ve de misy fahalalana maneo hevitra eto de fiera ve anao andriamatoa filohan'ny repoblika sy mipiara-miasa aminao fa malalaka ny fahalalana maneo hevitra eto Madagasikara zay maneo hevitra amin'ny Facebook de avy le paziny le anivon'le mpitandro filaminana iny tsy te hanonona anarana de mitsitsitrika any de miteniteny any de ampitataoriny sasany zay maneo hevitra de avy lasa hoe gagazo io convoqué any amin'ny cybercriminalité rehefa tsy zany ray io Nemoreg de atao miandro mivavahady ny président Marc Ravalomanina eny afara vohatra Nemoreg anao 20e anniversaire ny tim sakanana io Nemoreg hiditra etsa magrobeoririka ny RMDM io Nemoreg sakanana tsy miditra ao anatiny fa tosika ty ivelany ray fantatra tsy mandeha am'zay loana anao congrès kely ny RMDM sy ny tim tsy azo atao fa le TGV sy le IRD malalaka am'izay tiany atao sady mandany volam-panjakana mampiasin'olona mitatotr'olona de aizany tsy ho foana ny caisse de l'État zarazara raha mandeha virement ny endamin'ity samihafa mbola akamatatra ny am'zany ny reservana devise tsy fantatra ntsony hoe hatramin'ny firy andro no ahafahana mitazona zany grave les situations de zao nataon'le filohan'ny repoblika hoe notsika kely ny sombony lay faneho-kevitra ny filohan'ny repoblika momba n'zany hoe fahalalana maneho hevitra zany eto Madagasikara resaka liberté d'expression tsara ho fantatra ary anisan'ny féliciterina zareo atsika satria mandritra n'zao fitantanantsika zao de tsy nisy hainao manjery nakatony tao Madagasikara fa vao mainka ary nitombo ny hainao manjery na ny gazety na ny ireo afahalalahana zay maneho hevitra ao amintsika misy moa ny olona zay miezaka ny andoto sy ny anaratsy atsika fa niezaka zay natao ny asa zay natao de vao marika ary tsapany ireo atya Amerika zany de ozytsika zany hoe amboarikely faly fa misy koa zavadia de ozytsika hoe raha zay raha mifahatsapana ho azy avereno amin'ny canal 7 parabole ny Star Times sy ny MBS avereno satria ianao limité tsisy radio mikatina ozy izy ianao avereno ary le MBS de viteto samy mizara vaovao toko ty dongin'ny mpiara-miasa aminao daholo ny fandaharana ao anatin'ny aina manjery-panjakana mamokamokatra karaza-pandaharana rehetrarehetra ao tsy tompotrany miro laza marina de hevitra sisy tenareo mianakavy ihany nivezivezy ao anatin'le fandaharana fa alefaso le MBS de mifampitantsika ho avy ny 2023 tsy ataotsika misotro rano zany reo mazotsika tena tsika mametoky atsika mpanaraka amin'ny fandarana fa mifatahorany atsika ingeny tsy andokafana ny MBS fa any izy miteny an'izany tsy menatra akory hoe de ny radio ane zany tsisy radio mikatony fa inona ny zavatra mahazo ny MBS am'izao fotoana zao ianao tsy miresaka akoriny am'le opérateur le canal satellite le parabole le Star Times tsy any ianao no misady reseva tonga de eo ka tsananao tsotro zao
de anjaran zareo manala ny MBS na tsy raha ohatra ka tsy afapo izy amin'ny fiara-miasa amin'ny MBS fa tsy hanao fanjakana no hitsapaka manohitoana manotoana zany no atao hoe fitantanan-jazakely tsy ampitraikefa raha politika de manaonao foana miteniteny foana de io izy io plus mipetraka eo ihany plus manao baviro manao adalàna de tsarainy mivanim-potoana Christian Tabera fahalalahana maneho hevitra eka voalohany aloha misaotra anao Andriamatoafaniry azoko be na makafaka an'le zavatra teo za moa efa teo ihany fa mbola miverina ety ihany koa zany am'izay zavatra zay am'izao fotoana zao mamerina ny fiarabana ny vahoaka malagasy rehetra zay mpanaraka an'ty fandarantsika ty de ny miara-manonja MBS ato sy ny miara-manonja rehetra zay raha lahantsika ihany koa anabavitsika agny amy rehetrarehetra agny mamerina ny fiarabana ihany koa zany ny filomarika Ravalomanana zay tratrany 17 taonany zava-dehibe zany manao-kompantanana ray aman-dreny mbola be ny zavatra ilana ianao eto engany mba ho lava velona foana azo fahasalamana ho lavitry ny aretina anao milazalaza maromaro sy ny famakifakana maromaro ianao teo Andriamatoafaniry Andriamatoa mihitsy aty voilà satria zao ela zay mba ny famakifakatika tseto zay ao anatin'ny 2 taona mahery mangitsingitsika misy miaino ve sa tsy misy miaino ohatrany tsy misy miaino kanefa nitady hisy eno ihany mifakafakainao teo daholy ny lafiny ara-toe-karena ny lafiny ara-politika ny lafiny demokrasia maro teo narahako teo tsy misy zany rehetrarehetra zany eto nalefanao teo isorana ny teknisiana atsika monsieur Faly zay ao ambadimbadikao manao kompantanana aminy amin'le hoe misy ho izy no miezaka mandrasy an'le fomba fijery iraisam-pirenena amin'ny lafiny demokrasia hoy izy ny Andriamatoa teo ny azy ihany ny azy ny averena aloha le staterme sy le canal saty ao amin'ny MBS zay nifoagnanareo sy le mpandrara bleu mira soa azonareo le izy za tsy tonga agnaran'olo eto ny filohan'ny repoblika zany de mametraka antoka hoe za ty kanefa ny tsy izy io satria na ny antony copie-coller io ohatrany tany Morondava zay nitsinaina amin'ny fomba tsy ara-dalàna za zany mametraka hoe Andriamatoa filoha tsy ho lava resaka zay avy aty amin'ny fanoherana miaraka amin'ny filomarika Ravalomanana idiro le concertation nationale momba ny fifidianana fotsiny aloha idiro io fa raha vanao tsy miditra an'io afa-tsy gn'afafondro afa-saloy fito zahay avy aty amin'ny fanoherana hoy izy ny amiral dideratsiraka personne aminy satria ny antony de zao efa nanolo sisikevitra tsika avy aty amin'ny fanoherana lafiny fifidianana lafiny bonne gouvernance lafiny demokrasia to tsy ho tanisaitsika eto araky ny voalazanao teo mandany fotoana teo amin'ny asasakadiny teo zao Andriamatoa filoha fantatsay tsapanay fa misy hery avy ato anatiny manindry aliko ny fiandrianam-pirenena mifoaza ianao satria zavatra nataonao tao anatin'ireny déchéance mialatsiny tao anatin'ny motion de censure reny tsy ara-dalàna amin'ny article 94 ny lalam-panorenana isorana ny solombavambahoaka 5 na 9 am'izao zay mireagira zany hoe mijoro manohatra an'izay zavatra zay amin'ny hoe hoentina any amin'ny HDDID ty au conseil de la défense de la démocratie any am'le noble président eto zay monsieur le président misaotra anao fa zao ny olana kely satria zao ity fitondram-panjakana ty monsieur Faniry de miezaka ny miala ilany foana ny fomba fahitany zany aniny motion de censure iny nanotanin'ny ACC de ny ACC moa zany raha tany amin'ny assemblée nationale amin'ny fianarana farany teo de miezaka miala ilany hoe misy secret ato aminay zao ny lalana fe règlement intérieur zany de nanamafindray izy teo tamin'ny fametrahana an'le tony pampanalalalana voilà hoe misy satria zao iala ilany am'izay zany io ACC io am'izao fotoana zao zay anticipetsika eto amin'ny raha lahantsika diany meloha fa avinina angatahany fa tsy
conformité de la constitution zany hoe fanarandarana araky ny constitution zany nametrahany filoha Lenoble an'le fitorianany sy ny fitarainana any de ilaza izy hoe araky ny fomba fahitana azy fa tsy hoe araky ny lalam-panorenana hitanao le izy eo zany le juriste tena mijoe mafy eo satria zao samy nianatra eto fa tsisy vendrana zany eto e isoraka anareo a président Lenoble nanao an'izay fa misy diso kely mba tsy ilazana diso be am'le hoe avis fa sy hoe conformité zany hoe araky ny fomba manaraky ny lalam-panorenana ve ny ahitanareo an'io ahoana ny zavatra de iala ilany ndray sahady zany ny filohan'ny ACC sy ny membre ny ACC eto hoe araky ny fomba fahitana an'io de ara-dalàna ny filohan'ny repoblika ka nampiantso an'ireo majoritény any amin'ny QG Arena de hoy izy ianao hoe ahoana zany ny Christian Tabera tsy ara-dalàna zany araky ny article 94 ny lalam-panorenana tsy anjaran'ny président république amin'ny alalan'ny présidence no mampiantso ny solombavambaoka amin'ny alalan'ny présidence ny assemblée nationale tsy azo manatrika reo fa amin'ny alalan'ny mailaka sy amin'ny alalan'ny fampiresana na ara-tsoratra zay le afatra zay dikany na ao à gauche na ao à droite zany io président ny ACC sy ny membre ao aminy de diso foana izy zany azonao raha io conformité de la constitution ny jerena satria zao noho izy zao azafady andriamatoa filohan'ny ACC mijoroanareo satria ny gasy leo de efa nitory tany aminareo am'le hoe déchéance ny filohan'ny repoblika suivant reto article 10 ao amin'ny lalam-pandray zay tany informe gasy leo hoe misy fombafomba hoe misy fombafomba donc io nge io zao le ACDD zay le izy masaka ty raha teny e misezire zay de inona zany no atao eto manko a Christian zany ohatry zao zany iza mono naka hevitra momba an'io constitution io iza nanoratra an'io constitution io misy conseil consultatif constitutionnel CCC zay tarihany Florent Rakotoarso zay filohan'ny ACC am'izao fotoana zao tam'izany fotoana zany tao arinan'ny conférence nationale teny amin'ny CCI de zao tapahako e zao e donc izany tokony hosarotiny aoka ny fandikana-dalàna na ny fandikana ny hevitry ny lalam-panorenana sy ny andinin-dalàna ao anatin'izany mba tsy hoe ho raisika ao amin'ny hevitsika mpiandany am'izay tiatsika iandanina amin'ny lalam-panorenana satria ny problème de zao raha vo io haute cour constitutionnelle na ny ACC io no mivaralila eto amin'ny firenena de tsisy hifankahitanytsika afa ny ka tamy 2018 nandefitra tamy 2019 fa afa misy le rapport de force amin'ny zao fotoana zao zay tsy ny filoha Ravalomanana no mametraka zay rapport de force zay fa ny fahamarinana sy ny fahamasinana eto amin'ny firenena tsy anaiky tsony zay avy aty miala tsy miala fondro tsy hoe ny filoha Ravalomanana no mandrisika anay fa tsy anaiky tsony kosa aloha zay le izy zany zay satria zao efa be da be loatra ny fandikan-dalàna isiany zao tsy fandraisaka raha manimpiasa-panjakana zao isiany gouverneur ny banque centrale démissionné tsy ekena tsy amoaka vola ao anatiny ho avy ao anatiny tsika ho avy ao anatiny tsika andrimatofaniry fa zao ny anahy tiako tenenina de zao na hatrany amin'ny resaka primature aloha ny zavatra resako maninona kay zany am'izao atmosphère mafana be zao tsy maneho hevitra na sa maneho hevitra ny premier ministre lehibe ny gouvernement zao manko azavaintsika kely ohatran'izao manko izy io Tabera zany io manko tratro reto fanjakany reto tôt ou tard satria nanitsaka lalam-panorenana ny fametrahana ny gouverneur io na ireo gouverneur zay nge tsy asa ino manendry gouverneur atsony e raha mafy be de tiandreo le gouverneur any savasy any loatra mangoro e fa matahotra eo satria fatana fa nanitsaka lalam-panorenana izy interim mange no mitondre any sava lasa ministre l'intérieur am'izao fotoana zao de il zay parsa kely le nesorona le tany aloatra mangoro de
tompona andraikitra ny région no mitatana amin'ny gouvernora no mitatana an'lay gouverneur fa ny acte rehetrarehetra nataon'ireo gouverneur reo nile non avenu dia ohatrany tsy misy Tsy misy. ary ho sahirana ho aho ka zao e satria vetivety Christian fandikan-dalàna ny dikan'izany zay de donc ny acte rehetrarehetra sy zay nampanao ny acte rehetrarehetra mifanitsaka an'izany de any daholo zay nge mahatonga an'ireo olonireo ho sahirana any daholo ka zao satria ny tongotry reo efa makary efa makariny ilany les motion de censure efa déposé avec les 105 députés zay signé an'iny efa tsy manana légitimité hipetrahany antsony le gouvernement dikan'izay le acte an'le gouvernement ihany keo sahirana eo anatrehan'izany inona ny lalàna nampiasain'ny flou en vertu de quoi nanindrina ny lalam-panorenana ny etsony solombavam-bahoaka teny amin'ny arena zay trano manokana e de qui que ce soit zay zay ka de eo zany le izy hoytsika hoe fatako fa tehiteny Christian fa vetivety eo le tiako tenenina hoe misy acte be tabe zay tsara dalàna normal raha ohatra ka misy fisamboara voaran-javatra eny anivon'ny banque centrale zao ary raha maheno lafin-javatra maro tsika ao ministère finance hoe misy doty samihafa nametram-pialana sasy nametram-pialana naninona ny asorinareo ny DG Fag zay mbola tsy te hiteny zavatra tenenao de zay le antony zavatra mahatonga miteny an'le hoe misy zavatra tsy milaminy ty de eo eto manko misy zavatra ho alefatsika Christian teto zahay de nanao appel ny olona indrindrandrindra ny vatona sonotro ny tany mba mitenena atsika ray aman-dreny mba mitenena ny intellectuel gasy aza velopotika le firenena raha misy zavatra tsapanareo de mitsangana fa zao eo apela-tanany ny olona mpamotika mpandrava le fanjakana tsy fatako aloha fa nahafinaritra omaly nahita sy naheno ny faneho-kevitry DGP taloha tamin'ny andro n'Andriamatoa de Ratsiraka Zokobe Gérard Andrele Mirovason zay tao amin'ny fahita lavitra ray tsy mianko zay tena nahafinaritra le zay isorana ray aman-dreny misy ray aman-dreny eto misy olona miteny eto ary mazavana anazy efa anteny nge Zokobe Paraino Auguste efa anteny Yogara Johnson ne miteny Rjonara Tsimbazafy professeur mazava ho azy moa rotodso Andriamampandry rehefa midona am'rindrina ao izy fesa miverina ao mizava misy am'le firenena ka alefatsika aloha zany faly Christian Tabera sombo ny faneho-kevitra nataony ray aman-dreny zay rara Andrele Mirovason zay efa PCA-ny Jirama tam'izay fotoana zay tamin'ny andro ny président Diratsira ary directeur général en présidence DGP mbola resako io zay rehefa aveo fa alefatsika aloha faly ambola misy olona ambony lalàna eto hosahiranatsika le adetrano satria tokotranana pratika républicaine na olon-dehibe am'izay sika enimpolo taona nena république asika tokotranana pratika républicaine na olon-dehibe am'izay fa sy atao fitondrana républicaine na zalamboto na sanatria ndraisaky ny fanaovana politika ne sy hoe fanaovana lomboto foana tsy misy olona ao mizaly miaraka aminao haiza venao a nisy document farantena navokany amnistie international contre la corruption gaby zay je sais pas quoi nanao signé daholy a ny bureau contre la corruption an'izao tontolo zao afa-tsy bianco ahoana zany chef anefa bureau indépendant izy manahirana ane zany manahirana ane ny CENI ohatrany hoe indépendant pour les élections commission indépendante pour les élections électorales indépendantes angataka vola ina sony zany maha-indépendant anazy mbola mangataka vola izy manahirana be ne zany zavatra zany hoe na izy indépendant de indépendant du pouvoir de manahirana ane zany ny chambre basse parlementaire mangataka volana amin'ny premier ministre nefa ny volana efa voté zao manahirana ane zany zavatra zany zany agneny ataoko anao hoe izay les pratiques républicaine sy de amiko aloha sy mety amiko efa manana autonomie ny parlement mba sy hoe ogezay ny mpanatanteraka
misy zavatra tsy mety ny ataony ao da avelao zao indépendant fa tsy hoe zabanao indray ny volany tsy hoe tonga indray anao hoe anaovako contrôle anao androany anaovako an'izao anaovako enquête anaovako dosy zay le pratique républicaine hitako tsy mety tsony misy satria anao fifidianany sika zao voafidy ny député ny pratique républicaine ho atao eo de hoe enao député amanadalana tsy mety kabio salokony ka manianina anao io saloko an'izao anao palelo anie zany inona moa zany ny ilana parlement sy doit être à la solde de l'exécutif tsy hitako ka zay nanako anefa io ilainy io le parlement n'est pas un paravent démocratique hoe tsika manao défilé de mode any Paris manao défilé de mode any Paris sika de hoe zay manaza ny lalam-panoenana zay revo zao parlement nay sahala am'izao zafady ny parlement nay sahala am'izao de fa tonga ty Madagascar ianao tenenao nga voninahitry za io zany ianao manadalana sy mahazo lasasy tsy mety zany de sombony iny fa betsaka ny azo pikena tamin'ny fanio-keviny fa sombony kely zay nraisitsika zay ny amina hoe pratique républicaine tsy lamboto zany ny zava-misy am'le fomba fanaovana politika mihitsy mahatonga am'le zavatra ohatran'izany nisy fotoana koa naneo hevitra ny professeur Raymond Ranjeva de manan-karena hevitra ary mahafinaritra hoe mijoro le ray aman-dreny eto amin'ny firenena de mba tsapanareo mpitondra ve hoe mba sambatra ianareo mbola misy ray aman-dreny mbola afaka amin'ny teny manitsy fa efa tsy izy tsony zao raha mandeha amin'ny lalam-by zany de efa midera ny zavatra ataonareo efa tena mamotika ny asin'ilay repoblika mihitsy lay sotoavina malagasy za moa efa tsy hiteny zavatra afa-tsony raha miresaka sotoavina sy ny resaka olombelona mety misy takatry ny sasany le tiako tenenina am'izay am'le resaka maro loko loatry ny arc-en-ciel iny tsy te hiteny an'izany eto fa zay mahafinaritra hoe efa miteny le raha aman-dreny samy hafa le karazan'ny olona le tena heverina fa mpananatra tsaroko tsara mandeha ianao taloha zany mandalo zay nge ny teneniko nazavaiko teto mandalo zany DGP zany misy ohatry ny pouvoir angezabe miforotra dolo rehetra mandalo ny SGP fa zao ianao tondron'ny olona molotra fotsiny ka vazivaza any amin'ny Facebook lasa ohatry ny tsisy asiny le fanjakana koa manao an'izay reviny hitondrana an'le firenena am'izay saim-patana non apetrao araka ny tokony fanaovana azy raga sy fitatana anazy le firenena aza atao revina tena boakely sy pakely aza atao revina olona makany amin'ny fiainan'izao tontolo zao mialatsiny any isy fanehoan-kevitra nataona filohan'androm-panjakana teo tamin'ny tambatrotra sosialy ohatry ny revina makany amin'ny Sodoma sy Gomora ny eto amin'ny tanàna aza atao revitra n'izany le izy apetrao amin'ny malagasy amin'ny tokony ho amin'ny lalan'le firenena raha tsy vitanareo le izy aza pitehana fa mialatsotro zao fotsiny fa misy malagasy mba te hiainan'le Madagasikara mahafinaritra eto misy malagasy mba te hanana fiainana mba tena heveriny fa eto ny tadiavana an'izany fa tsy any ampitan-dranomasina misy malagasy mba te hanana sy te higoka le fahasambarana amin'ty Madagasikara an'ty eto fa aza-pitehana tompoko manahirana lisa Christian Tabera eka na voalohany aloha de misy vaovao milatsaka zany eto zany am'izao zay vaovao ofisialy namana faniry dia miara-mioro zany amin'ny ramatoa zay vadiny andefimandriny chef d'institution zany les nobles zany amin'ny HDDID zany amin'ny au conseil de la démocratie am'izao fotoana zao de miara-miory itsika eto amin'ny miara-miaronja sy ny vahoaka malagasy fa misy fandarana moa sy misy hoe famangina azy ihany zany voalazalazanao teo zany ny hoe démocratie sy ny hoe amaraparantsika io de milaza zany ianao teo hoe am'le hoe amin'ny ankapobeny hoe tsy manara-dalàna ty fitondram-panjakana zay misy am'izao ty efa ela ny dradradrasika an'izay teto namana faniry tsika tsy ho lava resaka satria mbola maro ny raha atao
za zany a nanaporofoko am'le tsy fanaran-dalàna de tamin'iny a motion de censure iny zay azony atao tsara ny mandefa an'le vote aloha any amin'ny assemblée nationale tsy azo sakanana de mandeha io de any izy zany jeu politika de tsy feny fotsiny décorum tsy nafelitra de rava io zavatry satria 101 102 eo le izy na hoe mandeha le vote de tsy tratra décorum ao amy latsabato de fa zay natao hoe politika démocratique fa ny filohan'ny république zany panike nahita an'le isa sanky zay izy ihany nefa nampanao an'io satria izy mitady transition eto andre matofoloha de tsy mila atsika manao transition na hoe teteza mihitatra tsony fa any amin'ny hoe concertation na dinika nationale momba ny fifidianana no ilaina avy aty amin'ny fanoherana fa raha ny fomba fahitako azy sy ny fanahoan-kevitry ny lehibe ny CNI de ny fitondram-panjakana mifavoriser na mitaky an'le isiny am'le isiny tsy maintsy isiny ny teteza mita satria ohatran'izay zany le semana tindra tonga de vakina zany tsy voalohany piasan'ny karamany mpiasam-panjakana démissionna ny gouverneur ny banque centrale nandeha tany izy tsy nahazy vola caisse de l'état est vide ao amin'ny trésor mandeha ny olona mitondra bon de caisse miverena amin'ny anina na tsy amin'ny anina dikany sisy vola ao fa ity décembre aty ny farany iainany fa amin'ny janvier sisy ifankahitana eto dikany sy maintsy rongatra daholo ny olona rehetrarehetra ao amin'ny fitondram-panjakana io arosahirana izy arosahirana izy am'zay zay vao hitady varavara zay vao hitady tara loatra andre matofoloha fa ao anatin'ny ty quelques jours ny décembre aty ianao de ny kabarinao de tokony hoe kabary d'apaisement mila fampihavanana mila concertation ao anatin'ny fanomarana ny fifidianana mba ho avin'ny firenentsika zay zany no andrasana am'le 31 décembre fa raha mbola miavinavina ndray de tsisy ifankahitana eto ary zao mitodika aminareo force surtout ny gendarmerie zay nahazo karamany alohan'ny sasany zay nahazo karamany alohan'ny sasany amafisiketo zay surtout nareo tsy ny gendarme rehetrarehetra de raha tsy loha na miaro fanjakana amy tsy fidina fa misy antonatony fa zao kosa mijoro nareo miaraka aminay ajanony le bombardement surtout io problème any tuliara am'izao fotoana zao so de any tuliara le izy midéclenché amy resaka andro biary azonao le izy satria zao misy fanambarana etsy misy fanambarana ero ny solution de zao tsy ny ministre ny fanatanjahantena zay am'izao ny vahaolana fa ny fandraisanao filohan'ny république décision na fepetra aingana amtsorana an'le zanak'le tuliara satria sy ny toko betelianny ao fa miaraka ny foko 20 tompoko lasy tompoko vava problème be ao zahay aty zany maka ny président général mdem l'homme noir migérer zany problème zany am'izao fotoana zao mba tsy siny ny éclatement mialohan'ny fotoana ka hoy zao hoe andre matofoloha eo ny banque centrale sy ny gouverneur miaraka aminao am'zany banque centrale zany démissionné ianao nefa ny manao publication ao amin'ny pejinao hoe resaka MCC le izy tsy nahazo vola 400 millions de dollars ny mpanao politika mivory seroa mba mandalina politika fa tsisy vola ivoaka eo raha tsy manaraka ny conditionnalité zany hoe ny fepetra zay napetra ny tany amin'ny 2018 2019 de ny hoe élection libre transparente inclusive zany hoe élection malalaka ho an'ny rehetra sy madio ho an'zany zavatra rehetrarehetra zany aroekeny rehetraroekeny rehetra raha mijery ny fifandrasam-bahoaka atsika am'izao fotoana zao par rapport ny zavatra hoenjena de mbola io izy hitatsika hoe 31 sa 37 par rapport ny eny 40% eo zany tsy mipasy zany amiko zany tsy mipasy satria 31 décembre 60% nge le tari ary ohatry zay koa ny famatsim-bola ka ny tiako tenenina zany de tsotra aleo andre matofoloha tsy milatsaka tsony ianao de mba mipetraka ho ray aman-dreny de miandro passation ara-dalàna fa raha ilatsaka anao de tsy mety hiditra am'le système zay tsy fidinao anao ny hiditra ao aminy sy ny mpandraraha miaraka aminao ao andamosinao am'le hoe premier tour de vita zany ça ne passe pas tsy mipasy misy zany am'izao fotoana zao satria fa mifampiandry ny olona ary mifankafantatra zavatra atao ka ny tiako tenena de sotra hoe aleo anao tsy milatsaka tsy ampisy problème am'zay mazava tsara zay message ny Christian Tabera zay fa fotoana moa manapetra de toizatsika indray fandarana ho an'ny
raha pitso a de solomavambaoka hafa ny ara-dalana amintsika androany moa zany mitondra fialantsiny sady manolotra ny fakasitrahana ny hanaovana ny krismasy ny farantona finaritra ho atsika ny directeur Mbosalama Emilien de raha pitso solomavambaoka hafa no ara-dalana amintsika de betsaka ihany koa ny ady hevitra mbolo resana zay tsy vitandroany raha pitso de misaotra indrindra ny mpiara-miasa teto amin'ny radio Mada ny MBS ny namana teknisiana manome fotoana antsika indray ho any raha pitso de misaotra ny Christian Tabera ny aldalina taminay sirina tamin'ity fandaharana androany ity